Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soindrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka izany hatramin'ny farany ety ampiandohana dia ampahafantarinao hoe tokantrano fa anambahiny ny sampana fampalalam-baovao mety ala ety teny solombavam-bahoaka fetrara lamozafindolona voafidy teny amin'ny boriboritany fadimy iresaka makasika ny fifidianana sy ny raharam-pirenena amin'ny ankabeny mialony andraisantsika azy dia ndeha ho atombontsika aloha ny fampalalam-baovao makasika indrindra izay fifidianana izay. Ny lisy fifidianana ihany no antoka izorana any amin'ny fifidianana madio sy mangarara ary ekeny rehetra. Raha ny zava-misy amin'izao vanim-potoana katoky ny androm-pifidianana izao anefa dia mampanahy tanteraka ny mety isina osika ara-pifidianana sy fikononkononana fanodinana safidim-bahoaka. Maro ireo fihetsika mampiayay saingy tsy avelantsika anjaka izany fa arovantsika ny safiditsika ny safidim-bahoaka hoy ny filoha Ravalomanana Marika androany. Taty bavaony Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny. Manana 20 andro ny olom-pirenena mpifidy anaovana fanamarinana ny mialohan'ny amaranana ny lisy-pifidianana araka ny voalazan'ny lalàna 420 amin'ny lalàna fehizoro 24 tsipika ohatraohatra valo izay mifehy ny fifidianana. Raha ny zava-misy anefa omaly vao nofaranana ny fanoratana ny anarana ireo olona latsaka tao anatin'ny lisy-pifidianana ka isoratra anarana amin'ny alalan'ny ordonnance kanefa ny 1 Desambra izao no anatanterana ny latsabato amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna manerana any Madagasikara. Mampiayay ireo mpisehatra amin'ny fifidianana io tranga io satria 5 andro monja izany no anaovan'ny seni ny fanotana ny lisitry ny mpifidy sy ny karatry ny mpifidy vaovao. Zavatra roa no nagatahany filoha Marika Ravalomanana amin'ny seni manoloana ireo rehetra ireo. Alohan'ny amaranana tanteraka ny lisitry ny mpifidy avy amin'ny hoe ordonnance io dia tokony avoaka ny seni mazava tsara ho hitan'ny olon-drehetra ny lista rapitso azoaka ny lista rapitso 9 Desambra mba ahafahany rehetra anao ny fanamarinana araka voalazan'ny lalàna dia ny mpifidy rehetra manana zo anamarina ny anarany ao anatin'ny lista définitif averikoa nareo rehetra sika rehetra manana zo tanteraka mihitsina mba anamarina ny anarantsika ao anatin'io ka dia miantso ny seni izahay hoe raiso hoe délégationnay resaka aminareo fa manokolazainy aminareo izahay faharoa tokony iarahan'ny senia sy ny atoko politika ary ny observateur manao senia ny famaranana tanteraka ny lista miasabotsy 7 Desambra miasabotsy any zay matsy nolazainy zareo le fidy miafy ty zay commissaire zareo hoe tsy maintsy ataotsika ny fanaovana ny fanatseny alohan'ny amaranana azy ka dia manatseny zay ny seni eo fotatanareo satria le fidy miafy io ny commissaire aminareo ary nanao fanamarana tamin'ny lalamena manjery izy tamin'ny talata laza izy hoe tsy maintsy manara-dalàna tsara ny seni manao andiza ary individuel ny fametrana ny anarana. Fantatra fa olona iray no mitondra ordonnance mpifidy hatrany amin'ny zato isa. Olona ao anatin'ny antoko miaraka amin'ny fitondrana no manao izany. Mazava ny ao ambadika fa osoka sy alatra amin'ny fifidianana ho hiatrany ny filoha Ravalomanana. Olona anankiray manana lista manjato izy deo manao le dossier tena aloha le dossier raha le olona mandeha olon-tsotra alefandrareo mandeha ambanimbany ery amin'ny seni fa raha betsaka le raha olona mitondra le dossier be be dia tsy maintsy any amin'ny présidence ny seni vao mandeha le dossier tonga dia any or senia mahitany zay maheno zay mahafantatra zay ary matoa azy ao miaraka amin'ny retraite fantatra fa tena mangetaheta arana fifidianana madio mangarahara démocratique voaka malagasy ka jereo tsara zay tsy anaiky raha tsy alohan'ny amaranana tanteraka ny lisitry mpifidy avy amin'ny ordonnance io dia tokony miona misika miona satria misy anaran'olona aby any mandehandeha reny avy any Soavinandrina avy any Manjakandrina zay toerana misy azy any dia tsofinao dia hoe misy eo amin'ny 1500 na 1000 na 600 isaky ny arrondissement mony na inona zavatra mitranga dia tsy ampihemitra antsika izany fa hijoro hatrany isika ho an'ny tanyrazana mba hitondrana fanovana sy fanantenana miainga eto Antananarivo ho an'ny vahoaka malagasy ho ihany ny filoha nasionaly ny antoko-dimy izay nanentana ny olom-pirenena iara irona marobe ifidy sy iaraka iaro ny tena safidim-bahoaka marina. Tsy atao ankivy antsika zany
efa nilaza voaka malagasy afa tsy anaikinaiky menana am'zao zay de tena rahatsika misy vataviny fa izao zava-dehibe fanetanana ny olona ifidy tonga maro satria izy ty koa mety fandehadebena fotsiny reny mandeha tseroa reny mba hanadifina atsika fa tsy liviny izy zany misy hita vataviny kafarana nanamafiatrany ny filora valomanana marika fa faritra maro no andrenesana tsy fahatomombanana amin'ny fanoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana itsankilany dia fantatra fa rampitso no anaovalandresaka ho an'ny mpanao gazety momba ity lisym-pifidianana ity ny eo anivon'ny genie andrasana arak'izany ny toyiny mijany eo amin'izay vaovao izay ihany teny amin'ny boriboritany faefatra no nanaovan'ny kandida Ravalomanana Todo sy ny filompanorona ny antoko TQ Madagasikara Ravalomanana marika fampelezan-kevitra ho an'ny androany. Nandritra izany no nanamafisany kandida fa tena hiasa ho an'ny vahoaka ny tenany ary isan'ny laharam-pamehan'ny ny fanadiovana ny tatatra sy ny fandrofana ny fako. Ankoatra izay ny famerenana amin'lony ny tsena nanosy be hoarantsika ny fanadiadiana nataony Germaine Omenjanary sary sy indrantsary ny Taiznia. Anosy patrana ilany vato anosy be ireo no fokotany no teteziny kandida Ravalomanana Todo sy ny filoha Ravalomanana marika izay notrono ny solombavambahoaka sy ireo mpanolontsaina ho an'ny fampelezan-kevitra androany. Isan'ireo toerana voatsokazy ho faritra iva ireo fokotany ireo. Ny tena olana fototra hita ety amin'ireo fokotany dia ny fako tsy voaroka ny tatatra tsentsina ka miteraka tondradrano ho an'ireo tokantrano moratratry ny fiakarana. Raha ny teto anosy be tsena manokana dia nanamafy ny kandida Ravalomanana Todo fa laharam-pahamehany ny amerenana sy anarenana ny tsena anosy be homendrika ny mpivarotra sy ireo mpiantsena eny an-toerana. Andraikitro tanteraka ny fanadiovana io toerana io ho iatrany ny fanamafisana. Salamat daholo vahoaka anosy be. Ao tsara daholo efa vonona ifidy tsara daholo tsika rehetra hoavy tojo anamboatra an'io jovony tojo responsabilité akora tsy vita azonareo zany ka tompona andraikitra no miteny fa tsy manao zao fotsiny hoe efa tonga fifidianana vao mody atao le curage azonareo tsy manao an'izany tsika zao tsy maintsy tonga fidy daholo no tsika rehetrarehetra afaraika amby folo volana desambra ary tongava vao maraina amin'ny fito maraina tsika dia efa milahatra eo daholo ary mitondra namana oety mpiray trano aminao oety izay eo akaikinao rehetrarehetra eo mahatondra olona faravakely ny olona folo ny olona ray azonareo fa vetsy tonga dia modiko ny evitsika fa mbola embesana le izy mahatonga anareo apiro afahako manampy anareo fa tena mboaritsika io. Fa isan'ny tetikasa mandeha amin'izao ny tetikasa fanadiovana tatatra eto Antananarivo izay arahana amin'ny produire nanamafy ny kandida Ravalomanana Todo fa asa andavanandro ny commune ny toy izao fa tsy hoe rehefa akaiky fampelezan-kevitra toy izao vao hiazaka zana ny fanatanterahana izany. Salama zalapanao kirage zay vao miditra miasa tonga dia kirage nataonay azonareo zany zany mety am'izay misy asa daholo le izy fa tsy hoe atao ohatran'izao fotsiny le izy hoe kirage natao dia atao fanaovana propagande fotsiny tsika tena hanovatra ny foto mihitsy tsika manova azy tena anovy isika ary asa ho an'ny vahoaka ampy izay ny fanaovana fitaovana politika fotsiny andry ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Tsy mendrika ny mponina Antananarivo ny zava-misy iainana eto ankehitriny ho iatrany ny kandida Ravalomanana Todo. Tonga Todo Ravalomanana esoviko Jordi io fa rehetra miasaka ataotsika kirage io amboaritsika daholo fa tsara va propagande any fa tsika eto dia hanova ny fiainan'ny olona rehetrarehetra na izy na iza ho vahintsika daholo eo fiainany. Teto amin'ny fivarotam-boninkazo anosy be no ny farana ny diabe androany itoy eny amin'ny boriboritany voalohany ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida rampitso raha ny fandahara-potoana. Tsy ankalafaka fanao iaraka isika Toro masay arovy misafidy avenao mifidy fa efatra le izy Mitoro masay arovy misafidy avenao mifidy fa efatra le izy Trapa
safidy avenao mifidy fa efatra le izy mijoro masai aroviny safidy avenao mifidy fa efatra le izy no fidina babaloma nananyansike tozuyani no fidina babaloma nananyansike zavatra karamba tsika ritambatra ho any tojo raha valomanana ry vahoaka n'Antananarivo reto ny tetikasa maika tsy maintsy ataontsika tanàna tsara tatana fanadiovana ny tanàna sy fanajariana ny lakan-drano fanatsarana ny fifamovozana fanamafizana amin'ny fandriam-pahalemana sy fanazavana ny lalakely lalana tetezana borina fontaine WC public tsena basin toanana ny tanora mba hamora amin'ny fiatrehan'ny asa fanatsarana sy ny fampitaovana ny EPP fanatsarana fotodrafitrasa fahasalamana ho an'ny rehetra ny tanora ry vahoaka n'Antananarivo keon-dalana eo amin'ny fiainan'ny firenentsika amin'ny fifidianana amin'ny 12 ny volana desambra ho avy zao fotoana saripady loatra ka tsy azo atao tsinotsinona miantso anao aho manainga anao aho mivoanitra anao dia mandehana mandatsabato amin'ny 12 ny volana desambra tongava mifidy vao maraina so sanatrika misy manao osika ny anaranao raha tsy mifidy anao ny hafa ny fidy eo amin'ny toeranao ny vatoray arotsaka ao dia efa brika anankiray ananganana ny fanovana ny latsabatinao mihitsy no efa fanovana koa tongava mifidy rehefa vahoaka n'Antananarivo mba tsy hanenina ianao rehefa mikatona ny borao-pifidianana dia arovo ny safidinao manomboka ny arivan'iny ihany koa manantenanao aho amin'ny fandraisanao anjara amin'ny fifidianana ny tojo ravalomana omba antsika mandrakarivan'ny Andriamanitra mila olona mijoro sy olona tompona andraikitra toan'ny ravalomanana tojo Antananarivo renivohitra fapotsika ary tsy manana ny asiny intsony miantefany amin'ity kandida ity ny safidiny maro noho izy everina fa avan'ny olana misy iainany maro anisa ankehitriny mitaky fifidianana madio sy mangarary manaraka ny fenitra demokratika ny olom-pirenena iatoana fandriampahalemana sy fitoniana maritra eto amin'ny firenena fanadiadina eo amin'ny sariny mbola afatsara ny totany amin'ny boriboritany faefatra ny fidinana ifotony fampahafantarana sy fanentanana ataon'ireo mpikatriky ny fotony hampandany kandida lalana faefatra ravalomanana tojo amin'ny fifidianana ny 12 desambra ho avy izao ny tarika ny diny ainga teto hanospatrana ny kandida ravalomanana tojo niaraka tamin'ny filompanorona ny tiako Madagasikara ravalomanana marika sy ny solombavam-bahoaka ary ireo mpanolo-tsaina amin'ny realistra amin'ny larana faefatra Reis Aviano, Anuvan Chelsea, Javal Malaki,
na dia ho aza ireo kajikajy maloto tia misasany apetraka sy homanan'izy ireo fatratra miara-mientana ny rehetra hijoro say hiaro ny safidim-bahoaka mila ny olo-pirenena tonga maro mandatsabato izany ary tsy mijano eo fa mitohitra amin'ny fanaraha-maso rehetra aorian'ny fifidianana mazava ny any olo-pirenena tsy mila fifidianana maloto sy fenosika fa kosa fifidianana madio isy ny fitoriana sy filaminana maritra eto amin'ny firenena be aloha dia le fahaizan'le fahasoton'le olona rehetra mifidy dia fampitaonan'ny ny havanama sakaiza rehetra mahitsy zany mba ho azoto hifidy mba hitako ny zoto zay tena iriny foana zay ataony amin'le fizarana vola sy ny karazany aloha raiso le vola fa sainginy le safidy kosa tsy le fanahy tsy azo amidy fa raha vao iny ny fandrebirebenanao manko ny ao ambadika mety zava-doza ary raha mahita amin'izao fiainan'izao fa tena latsaka ao anaty aizina mahitsy le firenena ny rehetrarehetra mahitsy zany dia latsaka tena ao anatin'ny tena hita miembotra zany le sarehetra na zareo ao amin'ny any nareo mba manahoana hoe mba antanika izy tsapaiko hoe mba manahoana ny fihetseponao amin'izao moa na fandinianao fa tena manahoana le malagasy le Madagasikara tena hita ozy izy fa tena miembotra be mahitsy sika any zavatra lehibe aloha dia ny fahamarinana ihany sy zay ihany tena zava-dehibe zay mampiay ake zany misy an'le te mangalatra io le hoe aorin'ny CENI aorin'ny district le karampanotsy karam-pifidianana dia eo zany no mampiembotra tapoka an'le olona ny zavatra ataony zany dia ny azony ataony dia mandeha ihany izy mifidy fa miaro an'le safidy izy efa tonga any mba mifanohana ao anatin'le isam-bato sy ny isan-karazany ny fifidianana zany takiny dia ny fahamarinana zay tena navoaka tanteraka ataony tokony ho avoakan'le miainga aty amin'ny fifidianana matrany amin'ny CENI hatrany amin'ny fanantenana rehetra tamin'ny farany mihitsy dia iny satria ohatra hoe fokotany anankiray zao
atao 4e arrondissement ohatra mahery ny anankiray a dia teo mihitsy nahery teoko manina no mivadika tary tokony ho avoaka tsirairay isaky ny fokotany mihitsy izy a dia mazava be zany le vahoaka hoe hitan'ilay teto le lifa nahery nefa manina no mivadika tary alabato zao a dia tokony atsehana mihitsy amin'ny alabato satria reo zao a tsy maintsy misy anao toetsaratsy reo a tsy maintsy misy alina koa reo a isy diavy reo satria ny zavatra ataony a tsisy normalina mihitsy ny olona tsisy tia anazy daholo amin'ny zavatra ataony ny zavatra tokony ataon'ny olona zany zao a dia hiaro satria hiaro a sy anara-maso ny zavatra tokony ataony rehetrarehetra amin'ny fifidianana io azo akena mihitsy ohatrany anay zao a lazaiko marina anao fa mifokotany zay anosy be ndrevana voalohany nefa rehefa isaky misy fifidianana dia le olona eo membre ao birao foana no makao amin'ny fifidianana satria inona ny antony reo zany ohatrany hoe manao costamir eo fanaraha-maso zany tsy maintsy atao aloha voalohany indrindra fanaraha-maso a sy ny zavatra rehetrarehetrarehetra zay ataony rehetrarehetra zany tsy maintsy misy manara-maso ao ny tonydy ny azo anam-pangabe ilany vato namontany tao anaty hafaliana sy fanantenana trany no ny arahany rehetra tsy kiaritra nandritra izany fa mila fanovana ny Antananarivo sy ny mponina ao aminy tafitra tao anatin'ireo nanaovana jiabe anosobe toera-manana ny maizy azy eto Antananarivo renivohitra saingy tsy misy asiny intsony manoloana ny fampitehana samy hafa vokatry ny tsy firarahina azy ireo nandritra ny taona maro zay maloto ny tanàna miaina anaty fako sy rano maloto miandrona ny mponina sy ireo mpampiasa an-tsaina tsy lazainy intsony resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny fahantrana teraky ny tsy fisiny
mila olona mahay sy mahavita toa ny ravalomanana tojo ny pony ny antoirana ka miandrandra fatratra ny tondra ny tanàna na Antananarivo iverenany asiny. Ohatra hoe mila fahadiovana zany maloto mahitsy ny tanàna am'izao, mila olona vaovao no vasy mememtra zany izy tsy hitanay mihitsy hoe inona ny tara raha mihoatriny hoe miratsy ny andrasana zao dia mifanovaina mba hoe ny tanàna mba ilamina tsara mifandrimpahalemana ny sécurité ny fahadiovana sy ny loto rehetrarehetra iainana eto zany mba ilainay zay na mangataka mihitsy hoe zavatra hoe madio milamina zay ny zavatra takinay na izany eo ka mahavita an'izay dia zay miaraka raha ny veritreretanay aloha zao dia tojo ihany raha valomanana ihany hitanay hoe hatramin'izay aloha zao fitaratra na vitany hoe lamina ny fahadiovana, lamina ny sosial, lamina ny fandrimpahalemana dia zay zany zay aloha zao nihita raha za manokana dia zay zany aloha zay na zany mahafinaritra anay hoe mahafinaritra anay tady valomanana dia za mba miteny zany hoe aloha mba olany aho tonga soma tsara eo amin'ny plasiny aho hitojo ravalomanana ny mitondra lalana fahaefatra. Fahadiovana dia paky be mba tiana hiala, mba tiana madio ny tanàna, loto zao ny ainana aty amin'izao. Dia olona ohatriny ahoana ny andrasanareo hoe ahavita an'izay hitokisanareo? Ny olona ohatra nitojo ravalomanana satria izy hitanay hanova ny fiainana. Ny farany reto Anosy be ny Idi Androany nateo aza ny hafanana tsy natohitra ny maro iaino sy ampandany candidat ravalomanana tojo izany.
Vaovao avy any Amparafaravola manao antsoavo an'ny seni ny filohany antoko tsara tafina androany malona ny fisina tranga mampiayay izay mety hiteraka alabato sy fanodikodinana safidim-bahoaka ny 1 Desambra ho avy izao. Efa nisy ny taratasy fitarainana nalefan'izy ireo tany amin'ny seni saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra hatramin'izao raha ny fanazavana. Raha laina kandida mirotsaka no lehibe na CID na ny mpikirakira informatique enseni eny anivon'ny district ao Amparafaravola. Ainy maro noho izany ny mety ofisina fanodikodinana safidim-bahoaka amin'ny fifidianana izay tanteraina any an-toerana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra izao. Efa nisy taratasy izay nalefa tany amin'ny seni momba io zava-misy ao Amparafaravola io, hoy ny filohan'ny antoko tsara tafina no sady mpitondra teny ny firaisan-kina, saingy hatramin'izao tsy misy zavatra miova any an-toerana. Prala Raitapo ny candidat maire sy ny tompony andraikitra ao amin'ny centre informatique de district le SID zany. Zany zavatra sy azo atao. De fa niresaka tagny zay tamin'ny mois d'octobre zay nandeha tany amin'ny CENI, de fa niteny ny directeur de service informatique hoe efa fantatray ozy de afindra any Andilamena ozy le ao Amparafaravola de ny ao Andilamena ampiakariny aty Amparafaravola. De hatramin'izao mbola sisy zany de mbola ao foana. De asa manana bonne foi ihany zany ny CENI ve fa sy manana faleovan-tegna na tena ho complice amin'alatra izy raha ohatra misy zavatra miseho ao satria na tiana sy tigny de sy mesy tabataba foana anaty amin'ny firaisan-kina amy zay zavatra zay zao hoe ahoana io amin'io zavatra io satria olo mikirakira ny atotanisa ao zany aprala am'le olo candidat ary nanao taratasy mazava ahita am'io tamin'ny mois d'octobre efa octobre efa firy zao efa décembre efa 2 mois mbola sisy mesure andraisy ny mety feny zany angedy zao hoe mikirakira ny nombre izao le isany mpifidy izao hoe anao fa ordinateur io ny logiciel azonao atao ihany io raha ohatra ny mety 1+1 de lasa 5 ohatra isan'izany izay ny agnatahorana izay ny tandremana ny resaka hoe tandremany roa-pihavanana de zavatra hafa mivoaka ary amin'ny total ary amin'ny ordinateur avoaka ny chiffre ny ordinateur izay zany tokony tandremagny anaovagna an'izay raha za kosa sady raha za le olo ao responsable ny SID ao za misy no mangataka hoe aleo zaho andeha ikisaka kely satria apisy tabataba io na sy da hoe za igny eto de sisy atahoranay fa de ho ataonay daholo ataonay zay ataonay fa izay zany nitatitra azy zay omaly aviana Amparafaravola hoe mbola eo foana nge le olo e mbola sy narefa gny Andilamena ary sy Andilamena mbola sy tafakatra ty Amparafaravola. Tena ilaina fandraisana andraikitra ny zavatra tahaka izany satria safidim-bahoaka marina no tandindondoza sy fanodikodinana. Raha tena maleo tena marina ny CENI dia mandray andraikitra manoloana ny zavamisy sy ny olana mampiaya ireo mpisehatra amin'ny fifidianana izao, hoy hatrany ny Paraina Auguste. Afaka eninandro no hirosona amin'ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Raha ny zavamisy anefa maro lafy ireo tsy fahatombanana hiatrehana izany vanim-potoana lehibe izany. Mampanay ny mety hisiana alabatony amin'ny fanaovana osika ampidirana lisitra vaovao eny anivon'ny fokontany toy ny zavamisy eny Ivato araka ity fanadihadiana nataon'ny Faniry Andrenarivo sy ny Artanjona amintsika ity. Tsy ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ihany fa hatrany amin'ireo commune ivelana Antananarivo dia ahitana tranga mampiayay amina osim-pifidianana avokoa toy ny zavamisy ety amin'ny commune Ivato. Fanamarinam-ponenana tsy mbola misy soratra na anaran'ny tompony, izany hoe fanamarinam-ponenana fotsy no hita soniavina eny amin'ny fokontany miisa 3 ambin'ny folo eto anivon'ny commune Ivato.
raha ny fanadihadiana dia anaovana ordonnance ampidirana olona anaty lisam-pifidianana no antony izao zava-misy izao. Le resaka hoe fanerena ny any amin'ny sefokotany anome carte certificat de résidence na fanamarinam-ponenana blanc zany zany mbola tsisy soratra fa tonga de omena fotsiny am'izao ary izy ireo dia amin'ny isa somaro mampiahiaina ao anatin'ny fokotany 13 de raha araky ny tsy lipeo azy zany de anaovana le ordonnance izy io zany ordonnance mba ahafahana mampiditra olona ao anaty lesam-pifidianana amin'ny fifidianana zay atao amin'ny 11 décembre. Faritra azy misy anay eto Ivato de nahitana ireo rajour ireo daholo zany ireo fangalana certificat de résidence maromaro zay nataon'olona ohatra ray am'izay zao atao Amanosoa nahitana impolisa K2 nisy roapolo isa K5 koa nisy K3 fa ny K4 zany tena natrehanay zay nahitana zany olona anankiray izy io olona io zany de nitondra karapanondro photocopie na karapanondro maromaro zay miisa 230 angalana résidence izy io olona io zany nefa tsy nitondra carnet pokotany akory amin'io zany iraka fotsiny any olona anankiray io fa raha ny lalàna tompoko de tokony le olona mila n'ilay taratasy mihitsy zany no présent manatrika ny sefokotany na zay tompona raikitra ao amin'ny fokotany ahafahany mahazo an'le taratasy ilainy ao amin'ny fokotany. Manano izany ireto tompona ndraikitra ity antoerana ireto ny amin'ny mety sy ny konikonina alabato meloza ao vanim-potoana ny fifidianana izao. Nilaza moa ny teo anivo ny fokotany nanaovana ny fanadihadiana fa tratry ny tsindry avy any ambony izy ireo ka tsy maintsy manatanteraka ny baiko ny amin'ny fanaovana fanamarinam-ponenana tsy ara-dalàna toy izao. Fanomezana anazy io de tsy mivantana eo le olona anao an'le certificat de résidence fa avy de tsindry fotsiny avy any amin'ny fitondram-panjakana araky ny fanadihadiana nataonay sy ny feo zay voarainay tsindry avy any zany hoe tsy maintsy mamokana ireo certificat de résidence ireo certificat atao inona am'izao vanim-potoana melokely ny fifidianana izao. Araka izany manentana ny anivon'ny tompona ndraikitra misahana ny fifidianana ny komity mpikambana ao amin'ny tiko i Madagasikara Ivato mba hijery akaiky izao zava-misy izao. Mangataka izy ireo ny amelana malalaka ny olom-pirenena aneo sy safidy ny olona tiany hitondra ny tanànany ka tsy hosombaina amin'ny osika na alabato ny zoma olom-pirenena. Ka manoloana zany trango zany zay tia mety vato dia mametraka ny ayanay ary manameloka sady ny mety atao hoe aya ny sy alabato satria amin'ny fomba tsy mazava tsy mangarara nanaovana an'ireo fanomezana certificat de résidence ireo ny tia mety vato de avonina hiatrika amin'ny fitsaram-bahoaka amin'ny 1 décembre fa aoka kosa mba mazava tsara tsy talao andeha araky ny rariny sy nitsiny zany atao hoe fifidianana izany fa tsy misy ny ambadimbadika sy ny fikafika sy ny paikady maloto mba entina nampitsinana vato sanatria an'izany. De mangataka mihitsy ny anafoanana ny rajour amin'ny ordonnance eto amin'ny eto Ivato satria hitanay fa tsy ara-dalàna zany le fomba nangalana azy. Zay koa de mangataka mba hisin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary mba ho safidy ny vahoaka marina no lany eo amin'ny fifidianana zay ho avy zao. Araka nefa nampahafantarinao tany am-piandohana dia hovahin'ny sampana fampalam-baovao amin'ity ana ity ny solom-bavam-bahoaka fetra Ralamanjafin'olona miarabanao misy olon-dehibe tonga soa atao anatin'izao fampalalam-baovao izao. Miarabanao namana mpareo gazety Ando Miaratiana dia miaraba ihany koa anatin'izay ny mpanaraka ny MBS rehetra manerana n'izao tontolo izao. Anisan'ny miteraka adihevitra be tokony mahakasika ny resaka ordonnance sy ny endrika osika amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana hitantsika teo nitranga teny ivelana Antananarivo sy any amin'ny faritra ihany koa. Inona kosa no azonao lazaina mahakasika ireny tranga ireny sy ny zava-misy eto Antananarivo sy ny fomba fisehon'izay hoe endrika osika ny resaka ordonnance izay. Tsy olakolaka miteny an'ilay izy ary amaly zay fanontaniany namana mpanao gazety zay fa tonga de anitsy manao hoe politika akapobeny ny atokony mpitondra zao zava-misy zao. Efa fantapantany amin'ny akapobeny indrindra mahakasika an'ireo tanan-dehibe, mahakasika an'Antananarivo renivohitra manokana fa tsy anana herijika, tsy anana chance intsony izy andrombaka ny fandresena amin'ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ny 1 ny volana Desambra dia misy ny atao hoe politika maloto
dola makota ozy izy ny fiteny avy any amin'ny faritra any a konokononina atao bevata ikarakarana anakonana ny marina ary amadiana ny voka-pifidianana amin'izany fifidianana no tanterahana communaly fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna amin'ny faraika amin'ny 20 volana desambra zany. Ohatra raha eo anatin'ny maro tanisa satria ny zavatra zay ho ambarako eto dia anananay proof ary avy amin'ny source avy ao amin'ny démembrement CENI sy avy any amin'ny CENI Fohibe ihany. Nanatona anay ny tompona andraikitra eny ifotony nanomboka tany amin'ny Fokotany any amin'ny distrika any amin'ny reniratra magaiky any CENI ireny a nametraka ny ayahany ny amin'izay kajikajy masiso hoentina mamatika ny voka-pifidianana zany. Raha eo anatin'izany dia misy tompona andraikitra maro ao ny Sefim-Pokotany tsy eto Antananarivo ihany fa any rehetra any ivelana Antananarivo sy ny manodidina. Ao anatin'ny Sefim-Pokotany amin'ny alalan'ny fanomezana fanamarina ponenana olona tsy mipetraka ao amin'ilay toerana. Eo koa ny anivon'ny CED izay manome le attestation de non inscription anaty liste électorale na hoe fanamarinana fa tsy ao anaty lisitra lisitry ny mpifidy izany hoe olom-pirenena izany. Ary ny fahatelo dia ny ao anivon'ny fitsarana sy ny ao anivon'ny CENI Fohibe vao mihera mahaleo tena zay ambara fa mahaleo tena nefa hatreto dia miariary ny tsy fananany fahaleovan-tena sy ny ao anivon'ny fitsarana. Ireo ataoko hoe rafitra telo nambara tonga ampitantanana efatra ireo no anisany ao anatin'izay no misy zay le famadiana vokatra misy ny kajikajy isatsokajiny ka misy ireo tsy mandry saina dia tonga nanatona anay nanao hoe mila ampahafantarina anareo ny zavatra misy ohatrao. Raha eo anatin'izany fandresahako teo ny Sefim-Pokotany tompona andraikitra voalohany Sefim-Pokotany ny amin'ny fanomezana fanamarinam-ponenana olona tsy mipetraka ao olona ivelana Antananarivo dia fa inona no aterak'izay rehefa ohatra ka mahazo le ordonnance voasoratra tafiditra anaty fifidianana lasa doublon zany le izy lasa doublon zany ny olona iny lasa mifidy indrony any amin'ny toerana tena misy azy sy ao amin'le toerana asaina hifidianana satria ananany karaha-pifidianana. Ao anatiny ihany koa ny ao anivon'ny distrika izay maka ireo zareo eny no miteny anay an'izay maka ireo nampitain'ny Fokotany io dia angonina amin'ny distrika maka ireo karaha-pifidianana na ty fananina tsy nozaraina na tsy nalainy ny tompony ireny ndray alaindry zareo tsisy manana akse amin'izany zavatra any akoatry ny atokony fitondrana sy ny mpitondra. Mampimebe ny resaka teny solombavam-bahoaka teny boribory tany faharoa teny no mala sary hitantsika tamin'ny hainao manjery hoe mangala bato ony dia mime fotsiny ianao iny aty amin'ny fanoherana mba tantaroina hoe fomba ahoana moa ny ahafahana mangala bato raha ty avaty anivon'ny fanoherana ianao da zany hoe tsy valaparako zay fa rediredy tena rediredy tanteraka ny zavatra ataondrareo dia avadiny aty amin'ny mpanohatra sy ny fanoherana asa anadiova-tena dia efa tena tsisy enatra itsony tsisy tahotra itsony fa mirediredy. Iverenako ny teniko teo mahakasika an'io Sefim-Pokotany raha iny vitany ny Sefim-Pokotany nidina teo niakatra teo anivon'ny distriktsika anamboarana kara-panondro amin'izao fotoana izao mifanaraka amin'ny anarana amin'ireo lazaiko teo nambarako teo nanao hoe misy an'ireo karaha-pifidianana tsy nalain'ny tompona na tsy nomena misy ny fanahiniana tsy nomena dia ambadika nomena na olona ampitaona na tsy ampitaona hoentina mandeha fidy ary manana endrika tena izy ireo zany rehetra any fanampahafantarina resaka fepetritsika rehefa avy eo dia reny efa anisany nambaran'ireo tompona andraikitra isatsokajiny na tany anivon'ny Fokotany na tany anivon'ny CLR na le comité local de amin'ny recensement électoral reny be de be tsy mandry ny sainy sasany ataoko hoe tsy mandry ny sainy eo anatrehany tsy fahamarinana amin'ny fikarakarana fifidianana tao anatin'le processus électoral tao anatin'le zola-pifidianana efa ampafantaritsika ny déléguétsika daholo zany. Dia eo ihany koa ny eo anivon'ny CENI ny ao anivon'ny CENI Fohibe mihitsy no mampiatso ny tompona andraikitra any amin'ny ratsamangaiky na ny démembrement any amin'ny distrika manao hoe raha tokony ohatra hoe approche na démarche individuelle tokony tsirairay isan'olona no manao ny fangatahana maka ny certificat de résidence dia rehefa avy eo maka le taratasy proof any amin'ny CED zany CED ratsamangaiky any CENI hoe zange ka tsy ato anaty lisitra dia mahazo taratasy izy fanamarina dia makany amin'ny fitsarana izy dia ny fitsarana raha ny tokony izy manady ady azy ohatran'ireny fitsarana amin'ny jugement supplétif ireny reny le manao fitsarana dia tovohatra na mahasolo solam-piakonana dia misy fanady adina mifanandrika ampitsara aloha voakasika ampitoana ve ianao ohatra izy ny mahay azy fa amin'ny ankapobeny zany resahako zany ampitoana ve ianao dia raha ampitoana ianao aiza marina ianao no mipetraka aiza ny vavolombelona tisy ty anaprofo tokony ho firy taona ianao
de eo ampiresahana eo tokony ho tsapan'ilay mpitsara fa hoe tena arisaina vorosaina ve fa sanatry mivava zany mety olona adala miaratsina amle fiteny olona tsy salama saina miaratsina voatra somary masika le teniko teo tsy salama saina sy ny sisa inona nefa ny zava-misy matoa ny tantaran'izay a zao ny zava-misy toromarika avany amin'ny foibe ho ia teo a mety tsy de ho faly amiko ianareo fa miara teo fa nytao aminareo ny tonga taty aminay fampiresaka taminay tany anaty fiara fampiresaka aminay tany atsokosoty tany ambadika zany zay tsy ho ambaranay aminareo zay nge mpanara-maso koa masolom-bavambahoaka e manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka manangom-baovao izay de zao ny zavatra nataondreo rehefa tsirairay hoy izy a de ajanontsika any amin'ny ajanona any aminareo any anivon-dratsamagaika de membrement enseignant any amin'ny district de ataonareo rehetrarehetra certificat de résidence mitondra le olona photocopie ny karapanondro sy ny sisa de manao ok fa rehefa liste tonga de miakatra mivantana ty am'seni de enseni mandeha fanilizany amin'ny fitsarana gravy ane zany a tena loza ane izany e osoka ane izany e dia mandeha le izy de alefany any liste olona tokana no mitondra 750 mitondra izany makany amin'ny fitsarana ino ko ny fitsarana tonga de mamoaka n'lay ordonnance tsy hitany maso n'lay mpitsara akory lay olona misy zany zavatra any a misy ny profo dia rehefa vitsy zany rehetra any ny zavatra ao anatiny tsy mampome fa fomba fiteny moa nareo mampomea zay vo régularisena le izy tsy tanana fanamarina prenina le olona fa efa mivoaka ny ordonnance lasa le hoe le saretany lasa ny alohan'le omby zay vo atao daoly am'izay fomba rehetra hoe sao de raikitra ve ny fanamarinana fa atao am'izay angalatsika résidence tisy tsy fantatra na olona tsy salamasaina ho iateo na olona tsy ampitaona na olona mety tsy nanana zo itsony fa sao de olona fa voasazy efa verizo zany rehetra any mety nisy tao le veriko na mandeha mafisika na mandeha listra no entina makany a de mivoaka avany ordonnance ana listra de fa mitaky taty anivon'ny fanoherana ny solom-bavambahoaka zay lazain'ny sasany moa fa hoe tsy manao ny asany ho hitatsika ho avy am'za moa tsika misy candidat tetateta tsy aritra misy candidat ny teny an'izany hoe tsy manao ny asany ony maniny izy tsy nrotsaka solom-bavambahoaka koa raha sa tao anatin'ny vovonany nisy azy fa ho avy am'izay tsika rehefa avy eo dia zany rehetrarehetra any zany endrika na osoka endrika fikasana amadika ny voka-pifidianana satria efa resy lahatra tanteraka na ireo vondrona reo vovonana reo atoko volom-boasary aloha itsiko ny resaka fa tsy azo fandresena zany mihitsy indrindra fa antanana rivo renivohitra sy reny vopartany ary reo tanan-dehibe na ny any ambanivohitra rehefa tonga saina ahoana moa fomba andreseny raha ny lojika no arahana todika amitsika mpijery mpanaraka ny MBS zao vaovao ny MBS ao namana mpanao gazety ato hoe nahazo solom-bavambahoaka enina ny atokotiky Madagasikara tao anatin'ny vovonana firaisakina teto Antananarivo nahazo vato ray hetsy mahery ny azo ny tena mpifaninana aminy de tsy iza fa ny atokony fitondrana nahazo 5 ihany ny azony toerany solom-bavambahoaka teto Antananarivo fa tsy miakina ny nahazo ny anankiray teo amin'ny 7 alina teo no azony raha ny lojika fotsiny zany aloha ny ady mafy nefa reo a vola tsy toko tsoforoana avolo eny tamin'ny ampiasainy ny taty amin'nytiky Madagasikara ny vola nampiasainy dia mbola resy any izy de ny aiky ny solom-bavambahoaka zay mpifaninana tamiko teny boribory tany fahadimy zay nilaza azo tompony ty tanàny ty sy ny hoe manana reserve ambato vatondrazana zay misy moa fomba fiteny azy a de aresitsika daholy na nitarika sy nandresatra ny candidat nytiky Madagasikara sy ny firaisakina de ny antony a ny alany le taty arina ty mba imezana kely a izy samy izy ihany me manao hoe atao anatin'izay efa manao arrozazy indimy izy a nefa mbola tsy mivoaka ny voka-pifidianana de nefa resy any izy eny iny tsy valapara de zao ny valy teniny zao ny netiny any amin'ny ainao manjery izy milaza an'izao hoe inona ny naharesy zafady ny antony nandresen'ny timazy tamin'ny fifidiana solom-bavambahoaka satria ona tsy misy mandeha amin'ny loany ny famatsin-drano tsy misy mandeha amin'ny loany ny famatsiana herinaratra de zao ary ny fanontaniana petratsika am'ilay mpitondra sy am'le ranamana io niova ary ve satria tao anatin'ny fampielezan-kevitra isika inona niova tamin'ny famatsin-drano sy ny famatsiana herinaratra tao anatin'izay fotoana elanelam-potoana nanaovany ny fifidiana solom-bavambahoaka sy ho avy ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna dikan'izany a tsy andresy mihitsy reo fa mbola iena raha ny vaton'ireo satria raha ny lojika io iateo enina ny solom-bavambahoaka azonay a taty anivon'ny time zany de 5 azy zany hoe tsy andresy de io fizarazarana zavatra rehetra io io zavatra rehetra io ka zany rehetra zany santionany fa tsy afaka ny valava hoe ordonnance no ndresahana tokony nan'olona tsirairay tsy misy listra izany naka ohatra jugement supplétif ateo de amafisinay zay hoe tsy ara-dalàna ary misy ny lalàna manasazy voafaritry ny lalàna
valo amby folo sy roa arivo aotraotra valo ao amin'ny andininy article 216 na enina ambiny folo sy roanjato ny hoe sazy fofaritra ny lalàna ho an'ireo mpanao osika na reo firaitsykombakomba rehetra zany hoe ao reny tany saiko teo ao ny filoapoko tany ao ny anivony ratsa mangaika ny ministera ny aty tany sy ny décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana mitafiditra daholo reo olona rehetra eo de ao ny andratsa mangaika ny seni CED ao ianareo amin'ny seni ary ao ianareo mpitsara fafantarako indray mandeha solombavam-bahoaka no miteny eto andraikitray sy asanay voafaritra andralam-pandrenana no manara maso ny asa anareo ka de efa mampitandrina izahay fa tsy hipetrapotsiny tsy hipetrapotsiny manoloana izao tsy fanaran-dalàna tena bevata ataonareo zao amin'ny akapobeny ohatra ohatran'izay zany ny zava-misy mahakasika an'izay ordonnance ary aleo ampahafantarana ny vahoaka fa tena zavatra tsy noforonony zany fa zava-marina 100 isanjato 200 isanjato raha zay ara ny zava-misy ny fotony eny inona zany fepetra raisinareo malona nyreo trangareo io zany ny fotony eny tananarivo vohatra ny aratsika anita parafaravola ny aratsika anita ny teny vato tsy asina resaka tseo fa mitovy ia teo fa efa politika faobe miainga avy any ambony zao ny ataonareo ato na iza misy anareo na reny voa partany io na reny vohatra commune na reny vohatra district ity le atao reto le miraitsy kombakomba ao anatiny fepetra ho raisitsika voalohany ndray de zao aloha efa nampafantarina ny délégué na ny solotena ny candidat isaky ny bureau-pifidianana zany rehetrarehetra zany isaoran'ireo mpampiofana manana technicianna manana maizy azy isika efa nampafantarina azy zany rehetrarehetra zany hoe zao ny zavatra kasaindreo fikasany ratsy ataondreo amadiana voka-pifidianana fa tsy tokony andresy itsony mihitsy reo olonreo donc hoe nangalatra fahefana fefa tsy voazao eny nisy an'zany tamin'ny fifidianana rehetra zay ny fandimby fa dia ohatra ny ranona tondraka andamosingisa moa ny fanamariana sy ny fitakina zay nataonay fa zay nefa na zany tsy emitra manana didy eo anatrehan'ny vahoaka sy ny firenena ny faharoa dia nampafantarina azy any ko ny andraikiny ny zony keo ao anatiny sy ny andraikiny ao anatiny zany bureau-pifidianana zany toy ny hoe raha hitanareo ny filoapoko tany ka miditra ao anaty bureau-pifidianana tsy andraikitry ny filoapoko tany fa zonareo ny manda sy mitsivalana am'zany fidirana fa fandripahalemana sy ny filaminana anivelany bureau-pifidianana no azy ohatran'zany ohatr'zany any ko fepetra fandraisina ireo nisy ny mitodika tany am'seny ary mbola mitodika any isika mametra-panontaniana manao hoe inona ary firy ny listra ho apetrakareo any amy bureau-pifidianana amin'io andro mpifidianana io hosarahanareo ve ny listra zay ny faranana tamin'ny 5 ny volana be tao anatin'ireny ralina na révision annuelle na liste électorale reny le fanavoazana isa-taona zany sy ny listin'le hoe olona nahazo ordonnance izay nampidirina tany satria nameno ny fitsarana le itsy volana iny lay didy fitsarana iny mba alefaso mangarahara efa ndresahan'ny secrétaire général ny atoko any tisy président Ravalomana na mahakasika an'ireo le zay zavatra fa ao ihany ko fandresahandrareo ihany ko mahakasika na resaka ordonnance io any zany aleo ho fantatry ny vahoaka alohan'ny publiena alohan'ny arretenareo azy reseny dia ampafantaro entitra miteny eny ty zavatra ty fa niteneny tatanivon'ny bureau politique any tim sy Flora Valomana any zay fa mafisiko manao hoe alohan'ny publienareo an'ilay lista alohanareo ny arretenareo ny lista de ampafantaro ny antoko politika sy zay tokony hafahalala azy ijereny ao koa société civile aleo zay ijery ty ve tokony ho ao ity ve tena mipetraky eto marina ny ao mifokotany any mifakalala ny ao mifokotany tena mifakalala ny olona ity olona ity tsy mipetraka ato ity tsy eto am'ty faritra misy anay ity olona ity tsy tokony hifidy eto aminay de jerentsika mendry tsy tokony hisy olona hotaterina amin'ny camion zany tsy misy olona hotaterina amy fiara fitaterana mandeha mifidy aterina any amin'ny ary ny endrina ndray mety hitovitovy mety ho fohifohy volo mety olona hitanao hoe tsy mipetraka ato am'ty fokotany ity takina entitra aminareo mitodika aminareo seni zay aza mbola avoaka aloha izy amy zavatra any zany anarana zany fa aleo ifanatona mifampiresaka aingana fa efa fohy ny fotoana efa atombotra ny fotoana atsoy ireo voakasika rehetra iary ijery zay ianareo fa manao le atao hoe aretazin'lay izy fa sanatry mba hievitena ny mety ho korotana mba hialana ny mety ho fisin'ny savorovoro raha tena mahalala ny asanareo ianareo raha tena mijoro amy fahamarinana ianareo mba anatanteraka fifidianana tsy mitanily isika ho an'ny fangararana sy ny fanjakana tsara tatana tandalana de mitaky izay fomba entitra ny hoe ampafantaro anay fa ao anatina toko politika izay
fatarina société civile sy ireo rehetra zay hoe vonana vondrona zay tokony voakasika zany fanarahamaso aloha fanamarinana hoe lisy mpifidianana lisitra mpifidy zany hoe reto de omena azy eny fotony tsirairay avy eto Antananarivo manokana tokony anana an'izay ny eny am'roa amby 7 amby 100 fokotany zay amin'ny akapobeny atoko efa petra tsy aro meko eto dôly fa amin'ny akapobeny zay hoe efa nampitaina tany aminay ka mampitandranareo zay efa fantatry ny délégué anay efa fantatry ataonay superviseur misy observateur misy ambaratonga le anay tsy voatery olazainay aminareo zany any ambadibadika any mety tsy ho hitanareo manana mpanaramaso izay zany anisan'le fepetra ho raisitsika daholo mahakasika an'izay fifidianan'izay ihany manana candidat ny firaisan-kina sy natokontsika Madagasikara ho eto Antananarivo renivohitra dia ny candidat Ravalo manana tojo zany amin'ny mahatompona andraikitry ny fampielezan-kevitra nareo solombavam-bahoaka azonao lazaina ve hoe ina ireo tetika asa maika ny candidat Ravalo manana tojo rehefa tonga hitantana an'izay tanàna nantanan'io zay sy mipetraka an'izay amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy amin'ny ankapobeny. Marana tokoa izany satria ny eto Antananarivo hoanina Antananarivo renivohitra manokana dia ireo solombavambahoaka enina lany amin'ny boriboritany zany boriboritany enina zany no mitarika ny fampielezan-kevitra natao hoe tale ny fampielezan-kevitra alohan'ny teny resahako anefa zay programa an'asa sy tetikasa maika ho tanterahan'izay dia aleo aloha anao antso eny amin'ny vahoaka satria ho toy an'ilay fepetra teo toy an'ilay fepetra hoe tsy kely lalana ny ratsy ry vahoaka malagasy be de be ny zavatra efa kajikajy mandeha tany ambadika tany mety misy ny tsy voaresako teo fampiresaka tsika mety misy ny tsy voaresaka tany anivo ny fampivanana dia mbola azotsika tao ny fampiresaka amin'ny tompona andraikitra eo izahay eo ny any amin'ny foibetsika any Belera eo ny any amin'ny foibetsika isa-paritany any amin'ny distrika sy commune rehetra any mbola vonona anome ny toromarika ny any rehetra zay zany no zavatra tiako amafisana aza misalasala miantso anay fa amin'ny alalany hainao manjery toy izao ampitaiko izy satria ao nefa totitsika samany amin'ny fampielezan-kevitra any dia aza misalasala mihitsy manontany anay miantso na amin'ny ray maraina io na amin'ny 7 maraina na amin'ny 4 ny ora satria asa fanompona ny firenena zao tanterahantsika rehetra ka disorana mialoha izay amin'ny resaka tetikasa am'izay sy programa an'asa ny candidat larana faefatra Tojo Ravalo manana dia mezahana satria maro nefa be ny tanàna tato anatin'ny atoko tsy ho resahako itsony tsy valaparako maro nefa ny tanàn-draikitra maro ary efa nanaporofo amin'ny faiza manao traikefa ananana sy ny fananana vina indrindra atanivonytika Madagasikara dia ny ainga avy am'izay de ireto misy vitsivitsy izay tia nampahafantarana atsika vahoaka Antananarivo indrindrandrindra eto Antananarivo renivohitra ny am'le hoe mba hiverina am'izany asany zany mba tenanana an'izany toerany ma renivohitra Madagasikara zany hiverina am'izany ny tanàna Antananarivo de voalohany indrindra anatin'izany dia ny makasika ny fanadiovana ny tanàna ny fanadiovana ny tanàna sy ny voakasika zany ny fanajariana ny lakan-drano ao zany no afahana mitsino sady le vahoaka eny faritra somary ambara hoe iva mba tsy ho dibo-drano amin'ny fotoam-pahavaratra ao fitazana fa ho any koa ny curage efa natao sady zany teny Ambatomaity tena ho an'ny boriboritany fahadimy manokana izay nahafa-po ny mponina Ambatomaity hoe tena aingany zany fiasa zany président Ravalo manana moa nidina teny mihitsy nijery anay nanamariny zany hoe aiza ny asa nataonareo fotoana 4 ny 2 andro 3 andro amanjaton'ny metatra kilometatra ny vita tao anatin'izany curage zany ny fitazana ny voakany ko hoe rehefa tsy mandoto de namamandio ny faharoa dia fanatsarana fifamoivozana fanalefahana ny fitohanana io be de be moa zany mila lamina na reny fiantsonany taxi be reny fiantsonany fiarakaretsaka fiantsonany reny fiara vaventy ny fafahana miditra sy ny voaka rehetrarehetra fifampitaizana tsy maintsy isy ny fifampiresahana tsisy hoe tonga de teny midina fifampiresahana eny am'reny rehetrarehetra eny ary ao anatin'izay indrindrandrindra ny faiza manao de efa miporofono ny président Ravalo manana ny resaka fananganana fotodrafitrasa fanaovana fanamboaran-dalana zay ataoko hoe tena anatin'ny kapokany tokoa satria miakina am'izay anisan'ny akinina ny fifamoivozana ny fanatsarana fifamoivozana ny fahatsarany lalana mino aina rehefa tetikasa maika zany natao hoe maika de ao anatin'ny foiezaka misy ny foiezaka misy ny salanezaka misy ny lavitrezaka fa tetikasa maika ao anatin'ny foiezaka zao resahako zao sy misy ao anatin'ny salanezaka manarak'izay misy ny fanamafisana ny fandripahalemana inona no atao am'izay araky ny teniko teo moa inona hono naharesy an'reo zareo rehetra tokony fitondrana de satria be loatra hono reo fampanantenana tsy tanteraka izy ihany no ny vaky de no atao ara be ny tanàna efa ezahana ho azavaina ny lalakely rehetra ezahana ho iaho ho azavaina ho asiana jiro fa misy kosa
ny fangatahana fiara-miasa am'ireo poniny iny fotsiny hoe arahantsika maso reny satria misy moa zany nefa noho ny fahasairanana tsy fanomeza tsy indraindray nefa naizana zany tokony ajaina fananana imbonana de zay zany anisan'lay hoe fanamafisana amin'ny fandriampalemana fametrana jiro eny anelakelatrano fotafitrasa toy zany ko ny lalakely ny tatezana ao ny tetezana ao ny na tetezana kelikely io na salatsalany a de ao any ko ny resaka borina fontaine anatin'ny famatsindrano ho atsaraina dolo zany satria andraikitry ny commune zany ao any ko ny toeram-pidiovana na reny dosy a na toeram-pivoahany reny koa mbola ao anatin'zany avokoa dia ao ihany ko ny zavatra mahakasika ny vahoaka rehetra manokana amy fitsaboana dia reny moa an'ny commune reny reny foto-dravitrasa misy reny CSP2 reny dia reny zany ho atsaraina de zahanao mena fitaovana anao hoe amy fampitaovana tsy atao ambany zavatra amy fampitaovana an'reny a CSP2 reny torak' zany any koa amy fampianarana mbola hafananany commune any ko reny EPP reny any maro ny vaky fitaratra maro na ny banna ndretrarehetra hoampiny reny hoampiny be ny tanàna tody zany vo tonga eo amy toerana izy ny EPP CSP2 fa ao anatiny any koa fitsinjovana manokana ny tanora sy ny vahoakany am'le hoe indrindra ny tanora fananganana toerana akoatry ny fialamboly fa rehefa reraka tena mila miala voly fa ahafahany mahita asa de ampiofanindreo izy ny toera-mpampihofanana zay ho atsangana ary mpampiofana maty anina ahafahany a rehefa mivoaka am'zany toera-mpampiofana zany tonga de afaka miatrika la atao hoe vie active sy lay takiny ny fiarahamonina takiny ny sehatra takiny rehetrarehetra hoe takiny ny orinasa dia efa hainy rehetra zany e tsy sanatry miambo a fa zany zany efa vonona daoly a dia eo moa zany a tao anatin'le verenako le resaka borina fontaine inona moa fa ny fahafahan'ny mponina misitraka rano fisotro madio reo amin'ny akapobeny a reo le anatin'ny tetikasa maika na foezaka salanezaka ny lavitrezaka mino hoe nareo fa ivoakatsika eo rindrina kely hoe inona ny tokony atao fa efa misy ihany ko ireo fiara-miasa sy misy ny antsona atao ary efa misy ny namaly sady a fiarana miasa amreo manam-pahaizana malagasy indrindrandrindra orinasa malagasy indrindrandrindra fa misy ihany ko ny vahiny izay efa naneo mifanehony iara iasa naneo fahavononana iara iasa amin'ny be ny tanàna toja ravalomana rehefa tonga eo amy toerana izy tsy ho be ny tanàna nefa izy nataoko hoe favori super favori ara ny kandidatsika kandidatiko fa mila tsika arahatsika asy zany a eo nefa fametrahana azy tamin'andriamanitra amy makristiana atsika fa mila asy zany de mitaky asa mila asy tsika mandeha mifidy fandraisahako teo ny délégué mila arovantsika sécuriser tsika ny vato ao sika vahoaka ao sika onivo mifoky tany amy miandro mpifidianana mifidiana maraina aza miandro ny atoandro tsy kely lalana ho iandro ratsy a tonga avy amy fidy amin'ny première heure na amin'ny enina anao de tonga mifidy amy fito amy valo amy sivy tapak'andro maraina alohan'ny amy 12 alohan'ny amy 12 efa tena amin'ny akamaroantsika efa avy mifidy satria eo le teneniko teo anankiray tika endrika fraudy nanatona io a CLRE nanatona anay tompona andraiky boky tany a dia voamarina fa ao anatin'iny bileta tokany iny a misy takelaka maro de efa misy fanarahndro zareo hoe ato am'ty birao mpifidianany ty a mandeha anao de manatony amin'ny assesseur 2 fa ny assesseur 2 mpanome le bileta tokana le takelaka maromaro tsy takelaka tokana no rovitiny fa tonga de takelaka telo de rovitiny lay takelaka telo a dia koseny de arotsany ataony zay tsy ahitana azy a de arotsany lay telo raha ihany no siny ataony fa rehefa mahalala ireo na ny sekretera na ny filo na ny satria olony lay mpanarady any vovonana misy azy sy ny mpitondra fanjakana avokoa izy mianakavy reo satria izy nanendry andreo ary vao safidiny lay birao mpifidianana tesako teo a mety ry birao mpifidianana indrindra fa any am'le maro birao mpifidianana de zay zavatra ia arahana maso akaiky ry délégué ry superviseur ry observateur hoe anisany anankiray a arahantsika maso ary tsy hamelantsika torak' zany any ko la mitondra kara-mpifidianana toy ny ara-dalàna kara-mpanondry toy ny ara-dalàna mananandraikitra ny distrika manandraikitra ny fokotany manandraikitra ny eo nivondratsy mangika seny nanomeny reny olona eny ary nanamboarana ny distrika kara-mpanondro ohatra ny tena izy nefa tsy tena izy de mifijerena n'lay olona mitondra ny reny a azotsika za iatsona mpitandro filamina ndreny a fa misy le sazy ny teneniko teo hoe ao anatin'ny article 216 na andininy fa enina ambe folo sy roanjato zay a sazy a amafisiko nefa tenin'ny tomponandraiky tataniviny ty mananao ny tanisan'zay tato anatin'ireo fiaona tampinao gazety sazy a 2 taona tranomaizina ka hatramy 5 taona tranomaizina zay averiko ndray mandeha sazy 2 taona ka hatramy 5 taona tranomaizina no miandry anareo miampy lamandy
efatra ariary 400 000 ariary hatramin'ny efatra tapitrisa ariary 4 millions d'ariary na 20 millions de francs. Mampio anareo fa tsy anaiky izahay ho atolotra mpitandro ny filaminany ianareo. Efa misy ny olona tompona ndraiky isatsikajony efa volona miandry eny ary matetika matsy misy mpitandro filaminany zay angatahanay andrainy andraikiny tsy hainy ny baikina solombavam-bahoaka na iza indrindrandrindra ny avy amin'ny fitondrana izay mialatsiny manao tsinitsinina matetika reny tompona ndraikitra eny fotony reny mietritra azy tsy refesy mandidy dia ataoko hoe manakana indray olona nadika lalàna olona fantatra fa ny rahany izy ireo zay ny kasainy ny mpitandro filaminana ho tazomina ho samborona ho atolotra ny fitsarana dia nitsovalana le solombavam-bahoaka sako ny milaza zany ary misy ary nampidiry ny amponja mihitsy zany letrany efa ny omanana avokoa dia mino fa mbola misy moa avy reo namany reny ary asana mbola misy ny namana fanontaniana tiany satria hitako ohatra mbola nisy fanontaniana ohatra mbola manitikitika hoe mangetaheta fanazavana ny vahoaka ozy izy anna dia tsy maninona ary fa mbola manam-potoana isika angamba nareo any moa mamaritra ny fotoana ary ho ataontsika anaty minitra fotsiny angamba mahakasika ny raharam-pirenena sitrako indrindra ny resaka ny zava-misy eny amin'ny antenimieram-pirenena mahakasika ny volavolan-dalàna moa zany ho an'ny taona 2024 lantsina sy mpanitsina teny ny antenimieram-pirenena teny manahoana ny fahitany ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana unité-bola-panjakana ny volavolan-dalàna moa zany de fa lany iny de azontsika lazaina hoe tsy projet de loi tsy na volavolan-dalàna fa lasa lalàna izy iny marina tsy tena mbola lalàna satria mbola andalo any amin'ny ACC iny any amin'ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana de ny any no amoaka de eto netsika de mitodika ny sady hoe ny any kiovy de analadreny rano toy ireo solombavam-bahoaka maro anisa sy ireo senatera maro anisa ny amin'ny fandanina sy be fahatany tsy ampandaniana indraindray satria misy zavatra tsy mahasoa misy natsapa fiamorana izahay tao nisany anankiray na roa fotsiny no resahako ny somary nampomety ao anatin'ireny fifidianany reny dia nisy volavola tao anatin'izay volavolan-dalàna zay de nisy ny resaka aba na etra aotra faingo 10 isan-jato zay hoe ho alaina am'ireny transaction amin'ny inona moa zany fivarotana na tsenambaritry ny ao anatin'ny mobile monnaie reny zany moa fiteny azy tsy hitako ny andikana azy amin'ny teny gasy dia raha ohatra ka ny faritanareo tao anaty volavolan-dalàna fa aotra faingo 10 isan-jato zany de nihemotra indrery zareo de novany zany rehefa nandeha ny adihevitra tao anivon'ny asam-bomiera sy nandeha ny ako ny tonga hatrany amin'ny mpitondra tany de rehefa nandeha ilay izy ka lany ny laniny maro anisa moa izany izay moa zany tsy nandany izany dia zao ny nambaran'zareo hoe lany tsy nasipanitsina tsy nasipanivana ny volavolan-dalàna larana zao ho an'ny mahakasika ny PLFI na hoe ny volavolan-dalàna fenitetim-bola ho an'ny lalàna fenitetim-bola 520 sy 4 zao nefa nahagaga tsy nasipanitsina tsy nasipanivana fa miova 10 isan-jato nefa amin'ny chiffre d'affaires zay no lany fa tsy le ohatra faingo 10 isan-jato de inona zany midikany hoe lany tsy nasipanitsina tsy nasipanivana zany tena hoe tsy miraitsy kombakomba izahay zay ny mahasoa an'ilay vahoaka ny resahanay zay tsy saratreny tsikela be fatany avy aty amin'ny fanoherana fa zavatra mampome zany manodiniana ave ny anankiray ihany koa dia mahakasika ny teniny le tsoromenotry ty satria mifandray amin'ny lalam-panorenana ihany na lalàna zany dia nilaza ny nanambara zany ny candidat atolotry ny zareo amin'ny vovonana volomboasary zay faninana amin'ny atsika sy iro aloha foresin'ny atsika izy fa fombafomba sisy fa atsony any olona tonga ifidy de hoe ahena atsasany hony ny etratrano sy etratany mialatsina fa rediredy zany sady tsy mpanao lalàna aloha ny be ny tanàna no tsy mpampiatra lalàna zay zay fotsiny mifantany na nanontaniana any amin'ny DGI ny any amin'ny foy be ny savana raha ny etra fa any amin'ny tsizy mihitsy zany ry candidat ny fanjakana any amin'ny tsizy mihitsy zany ka iverenako zay ny fifandraisan'zay anivon'ny am'ilay lalàna fenitetim-bola izay volavolan-dalàna vao ny lanindry zareo teo moa zany de hoe niemotra ary isika nisan'ny teny anjany voalohany teto mitodika kely am'le candidat anankiray ihany koa zay milaza fa tsy manao nin'inona izay solom-bavam-bahoaka enina lany tamy anarany ty moatra mba niaraka any tsika tamin'ny atsika fotsy naninona raha manan-kevitra toy izao ihany laza ny eritreritra fa nova rafitra maninona tsy nrotsako solom-bavam-bahoaka
de nylazainy tamin'izany fotoana hoe tsy nirotsaka satria ny antony ony dia tsy volany any tadiavoko ekena mety manam-bola ianao de za tsy tanao minisitra fa vavoantsy minisitra dia ianao tsy tanao solombavam-bahoaka fa tsy mitady vola de ianao tsy ianao senatera fa tsy mitady vola ko maninona no mirotsaka ho be ny tanàna maninona no saika nirotsaka ho filoha-pirenena tsy azoko any voatra mifanohatra de enjehana le solombavam-bahoaka avy am'tiako Madagasikara zay niaraka taminy any satria inona ny fa efa resy lahatra any koizy fa tsy misy afa-tsy ny candidat atolotry ny tim no tafavoaka eo de rehefa tafavoaka ny candidat de mba tianana ny toerany tsy zay ny fomba azahoana toerana fa aloha mba efa tsy te hamely anareo izahay efa tsy te hana ratsy anareo izahay fa izao fotsiny hoe raha endry raha sa tokony latsaka vidina ho solombavam-bahoaka toy ny nataon'ny sasany tany amin'ny boribory tany fahadimy izay mbola ray vovonana aminareo am'izao fotoana zao sa nirotsaka izy ary nisy avy eo mivovonana ny misy anareo na nirotsaka daholo tamin'ny boribory tany inona fa tsy nisy lany moa atao ahoana mety tsy anjaranareo ny tam'ity mbolo be ny sisany aina ny mateza de amin'ny manaraka mirotsaka fa aoka zay le fifanaratsiana tsy miady akory ny mpanohatra ary fantatray fa lidera ny tim raha zay ny tsy zakanareo de efa niporofony tim zany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zay nandreseny na ny an'ny fitondrana na ireo ilay hoe milaza fa avaty amin'ny fanoherana ihany ko zay ngambany amin'ny tsetsatsetsatsyaritra nataony tsy teny nyando miaratiana lanatsinikeo aminareo mpanaraka ny zao vaovao sy fandaran'zao fa mampalahelo any le fanohi-kevitra misoratena ho marina misoratena ho mahomby misoratena ho tsara mora tsy tana ratsy azy mihitsy raha ny tenako fa rehefa elany ela misy fotoana hitenena ihany ko amalina mialatsina ny redirediny sasany tongafa de mifaninana aminay indray manaraka satria rehefa tsy sa teo aloha teo namanareo sany mirotsaka faninana taminay de nijereo vovokatra teo nanahoana mivokatry ny vovonana izay nandrotsaka solombavam-bahoaka ohatra zay zany amin'ny akapobeny ny zavatra resaka hoe PLFI hoe lany tsy nasipanitsina tsy nasipanivana ho araviko nefa niova ho 5% na 5 isanjatony vola maty ilay ohatra faingy 5 isanjato saika ao alaina isaky misy transaction na isaky misy fandefasam-bola zany isaky misy na varotra na transaction na zavatra atao zany de zay le tena ke mampimely izy de le fiamorana moa ohatra ny variana kely fa somary mialatsina fa somary nanitroatra kely am'le namana netretina ho namana de nefa mialatsiny fa mirediredy rehefa teo solombavam-bahoaka de mirotsa de ny zavatra anankiray le hoe décentralisation fiscale na hoe fitsanjaram-pahefana araketra zany keo nisany anankiray nampomety ao mampatsy fa tamin'ny 20 no nametrahany flora valomanana sy ny gouvernemanta sy ny mpitondra tamin'izany fotoana zay atao hoe décentralisation fiscale miemotro isika am'izao fotoana zao nisy lefa atao hoe azo sy tombony azy tam'izany na hoe aki zao raha tokony vandresahako tamin'ny MBS any zany fa tsy de tena nitra tsipiriny raha tokony tantsoroka sy fampifanana na hoe appui sy formation nomeny DGI ny foy be ketra zany inona ny ataony izy ndray ny lasa mametra mihitsy na manao an'le atao hoe établissement mile assiette liquidation le hoe somary terme teknika kely moa izy ny lasa mamaritra le izy ny tokony angalana etra izy ny ato ity zany ny atao anao sy ny sisa niemotra fa atao inona ihany commune zay efa niofana nanaraka zany zavatra zany ny any anivo ny ambara tonga rehetrarehetra any fa tsy hoe akory hoe manana ratsy mangaika ianao any farafangana na any tsara tanàna na any beroro na any betafo na naizanaiza na any pasy be de hoe zay le décentralisation tsy décentralisation zay tsy fisinjara-pahefana fa mbola recentralisation ndray nilazana azy jerenareo le fiemorana de zay neny ambony zany aizy nareo zany ty mila miditra ty am'y foy be mitovy tsisy hafa am'reny le redevance amin'ny ordure ménagère izay tsy tonga mihitsy makany amy commune fa any anaty facture ny jirama de ena tanatsaky reny any de manjavona javolevina any satria le fitondrana foy be mila vola zany zavatra zany reny karazana redevance tokony isitaka zany ny commune am'reny indrindreny misy an'reny hoe ohatra zao ny Ambatovy lalovany reny fantsony reny lalovany reny tetikasa goavambeany QMM na ny Ambatovy reny dia any novovandra teo ny lalàna de ohatra zany foana zany ny enatsika eto mandra-parovinaka zao fotoana fanovano zao fotoana zao amerenana ndray fanatenany vahoaka sy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny olona mpitondra ny entina sy ny mpitondra ka anisan'zany izao hoe
fampielezan-kevitra ataonay ho an'ny kandida Tojo Ravalomanana zao. Raha ny zava-misy any Frantsay no vaovao maresaka amin'izao fotoana izao mahavita manongana praiminisitra ny solombavambahoaka ny toerana aiza kosa ny ireo solombavambahoaka eto Madagasikara manoloana ny trano ohatr'ireny. Raha mbola ny olona tsy tokony hitondra no mitondra eto dia tsisy praiminisitra voahongana zany eto na iodika avy na iodika avanana raha izay aloha. Raha mbola ny vola no miteny eto dia tsisy praiminisitra hiongana eto na hoe tsy performant na tsy misy zava-bitana reto na mitotongana ohatry n'inony ty toe-karena sy fiainam-bahoaka ty sy ny fiariana amin'ny ankapobeny tsisy raha mbola i Madagasikara ny resahako satria menatra ny tena manoloana zany mitsiriritra maheno an'izany hoe ny any amin'ny tany rehetra ny tany mandroso maro ny mpanjanaka antsika taloha zany lafranty zany fa tena menatra be deaibe reo fitakiana ataony mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola mba ataovy azao rea mba fahanareo misitraka amty faiky ty sy ina be deaibe moa reny zavareny mba hovay ty ataovy azao mienahena dia mitsiriritra fotsiny sisa ho iaho teo fa any ianao tsisy vola zany fa manandramanga ianao mandrotsandrotsaka vola eo ahitanao ny miandry anao fa ohatran'ireny article 216 reny zay moa zany ny fanindriny mba hiatra marina iny ary mino fa rehefa isikany eo miatry reny ao le fangararana fanjakana tsara tatana zay ny olona zay le tena hoe demokrasia mahazo miteny zay tia ny tenenina tsisy matahotra ohatranay nalefa tany hoe any fiadanana indray ianao ary amin'ny brigade criminel any anosina ianao any amin'ny gendarme ary brigade voatso any ray hony any satria zao no miteneniny zay nge le mahazo atsika eto zay ary mosy olombavamboaka tao anaty fivoriana ao anaty session manana immunité de lazaina fa manakoroty nefa mitondra taratasy zay ny nataoko teny fa mainka moa fa le vahoaka tsotra ezahana tapenam-bava any tsy misy an'izay ka zay le tenge zay le mba revirevitsika mba ohatra zany nitranga tany Frantsa zany resaka motion de censure ma sa vote de confiance ny napetrany fa dia niongana aloha de nametra-pialana mba rovina vao mba tonga ty amintsika zany fomba fiasa zany ny mitotonga antsika efa faharoa avy any amin'ny farany amina firenena roanjato mbola mirehariany le sasany hoe nanao zavatra le izy de ny tena loza am'le resaka jiro sy rano ry pompier sy ry mpamono afo de mbola miteny efa miezaka le fitondram-panjakana amin'io le filoha fanampanantena le 400 mégawatt tsy misy na mégawatt raha nytanterahany mafapovy ny jiro mafapovy ny rano mafapovy ny fiarina mafapovy ny karama mafapovy zao sosao tsy misy tanteraky rehetrarehetra de mbola miteny any ry mpamono afo ry pisolelaka hoe kefa miezaka manao zay azony atao le fitondram-panjakana ianao nge nisy contrat ny fanaovanao tamin'ny vahoaka nisy fifanarahana raha vao nandeha ny fividianana contrat ny nataonao nanao hoe ity re olona fa fidio fa tio ataoko zay le famatoratsika ok nahoratsika anao tombanezaka sy anao bilan inona ny tanteraka ao tanatin'le fepitra-piasana 5 taona toy izany ko ilay mera teo aloha fandrendrena saim-bahoaka ny filazana satria anaty campagnetsika am'izao fotoana zao nakaiza moa le mera teo aloha toetra ny lasa minisitra atao tsy nahavita kory ny mandahany verina minisitra indray izy teo izy minisitra de nanao mibe ny tanàna de nanao fampanantenana toy ny hoe asiana fiantsona amin'ny fiara misy riana nahita an'izany ve tsika ny tokony atao andavanandro ny fanamboaran-dalana etitra hoe tena lalana communale raha tsy vitany nindram-bola izy taty tsy haiko na naveriny na tsy naveriny orinasana malagasy ray ireny ray mitovy raha aminy ny asa mora mitovy raha dia nalaina de natao SMGD ny anarany izy parika izy teo aloha jereva am'zany le zavatra natao famitehana fanabotrina samy malagasy zany ny zava-nisy teto amty nakarina folo eny avo zato hoe nietra zay tsy azo araky ny tengy teo sady tsy anynera dana mba mitany kely any DGI ndana mba mianatra kely any de mba miteneny nareo aminaty DGI hoe any be ny tanàna ve ny sady mpanao lalàna ny mpampiatra lalàna raha resaka etra ny resahana ampianaro kely aloha lay olonareo mba tsy teniteny foana mba tsy anaonao foana anao tao foana moa zany rehetrany zatra hitatsika teto daholo ka zany rehetrany mahatonga anay resy lahatra hoe aleo ho an'ny olona tena amerina ny asina Tananarivo manana faiza manao na tsy be resaka ara marina hoe tsy nandray anjara tamin'ny débat laonava taimbava kely aloha retolo eto tsy nandray anjara tamin'ny débat mandany andro fa io nge fa lasanay io ianareo hiady larana faharoa mety azo mpalolotsaina ny tanàna tsirairay vitsivitsy ianareo fa nitoerany be ny tanàna io efa lasan'ny candidat Tojo Ravalomanana larana fahaefatra mamarantsika toko ao anatin'izay indrindra inona no afatra sy ny fanaintana nataonao am'izao fotoana ny fampelezakevitra zao indrindra moa ny fifidianana tsampanana Ivohitra mila mailo tsika mailo ho ny filohan'ny atoko tim de président Marc Ravalomanana tena mila mailo satria tsy kely lalana lay ratsy ary
tadidio tsara reny endrika osoka sy kady zay masisina daola makota izy namana fandivo zay a natao tao am're fifidianana rehetra ny fandimby teo aloha teo na fifidianana filoam-pirenena na fifidianana solombavam-baoaka na fifidianana komina efa tany aloha atramina teo amin'ny fitondrana ireto olona efa tsy afaka atsony reto dia lasa mitady osoka sisa fomba amadihana ny voka zay ny tena hanaovana antso amin'ny vahoaka rehetra zay aloha ny voalohany indrina anaramaso eo ny délégué fandresahako teo sy ny superviseur ary ny observateur fa ny anankiray faharoa de ny fiantsonany olona ho avy fidy maro massive mao zay ny teny frantsay tonga avy amin'ny fidy maro ary tonga de nitapak'andro maraina miezaka hoe ny akamaroantsika efa mifidy akoatran'ireo zay tsy afa manoatra no ny asa mandrara sy noho ny fahalavirany toerana na mety mbola tsy eto toerana tonga avy amin'ny fidy maro rea manetana atsika rehetra raiso tanana no avy ny taranaka ho avy ny firenena indrindra amin'ny hoe be ny tanàna Antananarivo no apetrakytsika mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo no fiditsika aty ampelantanantsika ny fahefana tsika vahoaka tsika ny mametraka itsika ny manala tonga ny fotoana anovantsika an'izany ho mpitantana ny tanàna Antananarivo zany mpanatateraka inona ny tsy tateraka tadidio kely anaovana jery todika reo le be ny tanàna ny fandimby na tsy niara-dita amin'ny fitondram-panjakana aza nanahoana ny fitantanana tao ny fitantanany neny lalao Ravalomanana ny tena mpanolotsaina tam'izany jereo fitantanany filo Ravalomanana raha mbola be ny tanàna izy tam'y 7 fa sasa matsy mandainga milaza fa nahavitanany io hôtel de ville io ny le mahita am'y 2 tena andritry ny fitantanany ny filoha ankehitriny ny tanàna tsia tamy teteza mita taorian'ny fanonganam-panjakana vo vita izany lapitsetsatsetsatsyaritra fotsiny fa mody natao zany zay hoe satria izy be ny tanàna de avao izy lasa filohan'ny teteza mita tampoka teo de teo izy vo nanao an'io de lazay nefa vitany tamina be ny tanàna azy tsia tsy marina akaikely mora marininy zany mpanao gazety misy ny tahiry tsara sy ny retrarehetra ka zay le antso atao tonga avy amin'ny fidy maro averiko indray mandeha zao de fa aprimo savao aprimo amin'ny toerana voakady tsarany ny kara-pifidianatsika sy ny kara-panondrotsika dia reny le toromarika rehetra ny mena teo jereo tsara reny olona ho taterina fa isy tokoa ny olona ho taterina amin'ny fiara na amin'ny camion ary efa nisy zany na de nakany reny ordonnance reny ary tany avaratra ny tany ny tena nisy an'izany tany amin'ny premier arrondissement koa nisy an'izany nisy zany satria niteny aminay tany tompona ndray te tany nge no miteny aminay karaha tenena ma tsy tenarana tonga de hoesorin'ireo na ilan'ireo atsojay an'indray lay tompona ndraiky mpanjakana fa minoana reo fa miaro anareo zay mbola tena mijoro amin'ny fahamarinana iara-iady tsika iady amin'ny osika isika de manana finoana ibata ny fandreseny isika raha mirahina satria fanjakana tsara tatana fifidianana mangarara ary mpitondra ny tanàna Antananarivo fanolotsaina tena mahay volona mpandrosan'ity tanàna ity no fiditsika de tsy iza fa zay tarian'ny tojo Ravalomanana kandida larana faefatra atolotry ny antoko tiako Madagasikara ho be ny tanàna Antananarivo dia zay satria mihina fa mety fa ifandimby eto re namandreo hitondra fanentanana amin'ny toerana misy azy avy dia manantena fa andray zay afatra zay anareo ary efa andray atanana raha ohatra ka misy mitady vidy ny safidinareo okzay raiso zay omeny fa fataro rehefa tokana rereo anao numéro 4 ihany tojo Ravalomanana ho be ny tanàna miaraka am'ireo mpanolotsaina miaraka aminy no fiditsika amin'ny faraika ambin'ny 10 ny volana desambra makasitraka asa zay angamba ny fanontaniana mety mbola nisy zay ny fanontaniana de makasitraka tamin'ny fanasana na somary lavalava satria betsaka ny zavatra tiana ho resana nefa voafetra ihany ny fotoana ka dia misaotra indrindra misaotra mpanaraka ny vaovao sy ny fandarana de misaotra tamin'ny fanasana ihany koa namana mpanao gazety misaotra indrindra izao koa sary de hotoizantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika izay vaovao ny fifidianana izay ihany nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny olana izay mitranga ra-pifidianana amin'izao fotoana izao Parrain Auguste Androany nitodika manokana tany amin'ny olom-pirenena mpifidy ny tena ny arinina namafy ny fampirisihana ny olom-pirenena ho sarotiny amin'ny fiarovana ny safidiny tokony ametraka ho zava-dehibe izany ny mpifidy raha tena mahatsiaro te hiala amin'izao fahantrano izao hoy ny fanazavany Germaine Mejanary Tahiriny ny olo-pirenena vaniny dia vonany aro ny tena safidiny andraikitra sy zo ny mifidy saingy tsy tokony ho vita atreo ny fandraisana andraikitra ho an'ny firenena fa hitohatra amin'ny fanaraha-masony safidy izay natao betsaka ny mampiaya ankehitriny koa tokony hivona amin'ny fiatrenany mety ho alabato sy ny mety osoka iny sasany atao mandrindra io fifidianana io hoy Parrain Auguste ny olo-pirenena de tokony andeha hifidy tokony andeha izy
de miaro esafidiny lefa avy eo io resaka fagnisany vato io fa ndrindra me tanàn-dehibe nambary voatra mo sarosarotro ihany satria misy le fa mandeha resaka tomatiny ziro ataony de samy tokony miomagna am'izay zavatra zay hoe inona ny resaka la lampe de poche na ino satria tomatiny ziro de hoe amaraigny koa tsika vao magnisan'io vato io ena tena sy mety io zavatra misy fizaragny vary rehetrarehetra io zao alaigny ny carte alaigny de misy an'le carte orange igny de minigny amy vary ho ane vahoaka malagasy nangatagnaan'io fa so hoe an'gna électeur hoe mpifidy an'le ana nangatagnaan'io tana amy mpamaso vola fa sy mety izy io lasa mivadiky rafa izy io ka ma tokony ONG mizarany io fa sy ny fanjakagny sony izay ny zavatra tokony angatagny koa zany ana amy mpamaso vola hoe aleo zareny ONG ty fa manahiragna ana eto izy ty fa tena rarotogny misy le izy zany sy zaragny aloha de miandro eo de lasa amizay fa za ndray de mimo fa sy ho misy nga magnoazao anareo fa tokony atao ihany fa hoe misy miambo ihany araka teneno atao misy miaro isafidy mahoaka de vahoaka ny iaro isafidiny isafidiny satria ohatrana manahiragny izy io tena manahirana be misy mijery anazy atreto dia nyresaka ordonnance no tena mampiteraka aia maro amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana amin'izao fotoana andrasana ny falazavana zay hoentiny eo anivon'ny voamiera-pirenena ami'sahana ny fifidianana momba izany ho an'ny rampitso manoloana izay atranga izay sy mahakasika indrindra ny fifidianana misy ny antso ho an'ny seni nataon'ny flou national ny antoko tiky Madagasikara ho an'ny androandry izay mivaky toy izao ny lisitry ny mpifidy no antoka voalohana natanterana ny fifidianana marina sy demokratika manamafy anefa izy ireo fa be loatra ny aiay amin'ny lisitry ny mpifidy io noho ny fanitarana indray ny fampidirana anarana ao anatin'izany lisitra izany raha ny vaovao azo na avy amin'ny mpifidy na avy amin'ny olona seni eny amin'ny Ratsamangaiky de tena tsy manaraka lalàna ny zava-misy fa tena fanomanana osoka sy alabato no atao amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fampidirana anaran'olona maro amin'ny fomba tsy ara-dalàna ao anaty lisitry ny mpifidy efa nambara sy namafisina afady tsy anaiky lembenana ary andray ny fepetra rehetra manoloana izany izay amin'ny fanomanana osoka sy alabato atao avy na avy amin'iza na avy amin'iza na amin'ny fomba ahoana akomba hiverenany fifamitokisana ka izoran'ny fifidianana ao anatin'ny filaminana de mitaky fanazavana sy ny mangarara avy amin'ny seni izahay noho izany de ireto zavatra roa ireto no takiny voalohany alohan'ny amarana ny ranteraka io lisitry ny mpifidy avy amin'ny ordonnance io de tokony avoakany seni io hitany rehetra io lisitry io rampitso 9 Desambra mba ahafahany rehetra anao fanamarinana sy fanakianana araka ny voalaza ny 420 sy ny manaraka ny lalàna fehizoro larana 720 tsipika aotraotra valo mifeny fifidianana eto amintsika faharoa tokony hiarany seni sy ny antoko politika ary ny mpanaramaso ny fifidianana manao soni ny famaranana tanteraka io lisitry io ny sabotsy 7 Desambra ho fanajana ny 7 sy ny manaraka amin'ny lalàna fehizoro voalaza eo ambony io tsara ho fantatry ny rehetra fa misy ny lalàna velona manenjika izy rehetra manao osika amin'ny listim-pifidianana voalaza izany eo amin'ny 940 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana 720 tsipika otraotra valo makasika ny fifidianana iara-misy azy roa hatramin'ny 5 taona antrano maizina ary lamandy 4 ariary hatramin'ny 4 tapitrisa ariary na iray amin'ireo sazy ireo ihany izay olona rehetra na mpanoratra anarana tsy ara-drariny ao anaty listim-pifidianana iray amin'ny anarana sandoka na raha sandoka na tamin'ny alalan'ny fampiasana tetika na fanambarana misy fitaka na ino zany na inona na ihany koa nanafina tsy nahazona voalazan'ny tsy fahazona voalazan'ny lalàna izay olona rehetra izay mikiry manao ny tsirariny mba hampanoratana ny olo-pirenena iray ao anaty listim-pifidianana anadinoana ny hampanoratana ny olo-pirenena iray ao amin'ny listim-pifidianana ary aminona ao amin'ny listim-pifidianana anaran'ny olo-pirenena iray voasoratra izay rehetra olona hita fa mampiasa osika tamin'ny fanomezana na fandrafetana ny taratasy fanamarinana ny fanoratana sy famonoana anaran'olona ao amin'ny listim-pifidianana ihany koa izay rehetra olona mandatsabato na tamin'ny alalan'ny fisoratana anarana atao tamin'ireo tranga voalaza ireo paragrafy teo aloha na misandoka anarana fanampina anarana sy andraikitr'olo iray voasoratra ao amin'ny listim-pifidianana ihany koa izay rehetra olona hosoratra amin'ny registra fanisaham-bahoaka ny fokotany mihoatra ny iray mba hoenty misoratra anarana amin'ny listim-pifidianana maromaro
izay rehetra olona nanararoatra ny navoasoratra ny anarana amin'ny telisym-pifitianana maromaro mba hoety mandatsabato imbetsaka. Izay rehetra niraitsy kombakomba tamin'ny fanaovana ireo eloka voalazany ity andinity dia hiara-nisa azy mitovy amin'ireo. Koa manentana ny rehetra mba samy hanaja ny voalaza ny lalàna. Manentana ny fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra ihany koa mba hizoran'ny fifidianana anatin'ny filamena tanteraka sy anekeny rehetra ny voka-pifitianana. Manandanja ny safidin'ny olom-pirenena koa tsy anaiky ny sy ny fanodikodinana izany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana izahay manainga ny olom-pirenena ihany koa ho sarotiny amin'ny vato harotsany ary anara-maso sy hiaro izany hatramin'ny farany. Lafombaovao hafa tanteraka kosa indray ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara no tanterahina androany etsikady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fananantany sy ny arena voajanahary izay aresana fitaraina betsaka indrindra eto Madagasikara. Fanadiady. Sehatra safolo mahery no nampafantatra ireo olom-pirenena ny andraikitra sahan'izy ireo manoloana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Nandritra ny hetsika izay notanterana tetỳ Anosy ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny kolikoly eo amin'ny lafiny fananantany. Tanjona nandritra ny hetsika ny arovana ny fananany mponina amin'ny alatra sy ny osika, antony ametrahana ny digitalisation na firaketana ny mombamomba ny tany manaraka ny teknôlôjia. Fatatsika fa ny fananantany dia anisan'ny service département anisan'ny antitra indrindra eto Madagasikara dia ny taratasy ao anatiny izay mirakitra ao anatin'izay ny fananan'olona sy ny etan'olona sy ny sisa dia me antitra izy ireo. Izay mahatonga ilay bokovitra, plan-kovitra sy eton'ny ministère. Dia ao anatin'izay zavatra izay dia miezaka ministère manao ny digitalisation mba misy ny pérennisation na maharitra moa zany ireo fananan'olona sy information mba misy sécurisation le izy dia hialatsika amin'ilay ady tany atsy aoriana satria izay mihitsy le izy hoe ny information no very mombamomba an'ilay tany zany no very dia izay mahatonga ny ady koa dia ao anatin'izay zavatra misy fanararotana koa dia izay ny ela amin'ny ministère amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy eto Madagasikara, maro ireo tambajotra misehatra amin'ny kolikoly eo amin'ny alatra tany eto an-toerana ary matanjaka avokoa izy ireo. Mila ny fiarah-mientana rehetra ny ady amin'izany raha nambarany teo anivy ny Bianco. Amongotra ny tambazotra ny fangalarana tany eto Madagasikara. Tsy vitanay samirery zany ary zay mahatonga zay tsy maintsy miara-miasa amin'ny ministera voakasika satria tsy maintsy miara-miasa ao anatin'le izy satria matanjaka le tambazotra. Itsika zany zao tokony hametraka tambazotra miabo réseau positif. Ahoana indray zany ifanatrehana amin'io réseau négatif io. Ary zay le zavatra apetrakitsika zany amin'izao isorana manokana moa zareo amin'ny ministera misahana manokana n'izany fananantany zany zay tena mampiseho fiara-miasa amin'ny kitsipo aminay. Ekena fa indraindray mety mararirary kely ihany satria misy namany zareo mpiara-miasa indraindray voasaringotra anatiny fa na izana tsy zany fomba fijery miabo foana moa no entintsika satria ny tanjona nge tsy ahitan-drakoto na hitan-drabe voafonjy tsy zay kory ny tanjona. Ny tanjona ahoana ny atao ampienana ny kolikoly, ahoana ny atao amerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tamin'ny kolikoly fa betsaka ange tany azon'olona amin'ny tsirariny amin'ny kolikoly averenao amin'ny fanjakana ireny fa fanjakana manana raha vao miresaka fanjakana atsika ho an'ny vahoaka zay tika. Mbola lavidavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara hatreto manoloana ny ady amin'ny kolikoly indrindra eo amin'ny lafiny fananantany. Laharana fahatelo azona fitarainana betsaka indrindra mantsy ity farany raha ny fanazavany teo anivy ny Bianco hatrany. Tompon'andraikitra voalohany amin'izay mety iseho ireo solombavam-bahoaka nandany teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 hoy ny mpanaraka rahalam-pirenena. Hiteraka voka-dratsy sambatan'olona ny fanapahan-kevitra noraisiny isan'izany fampiakaran'ireo hetra alaina amin'ny vahoaka malagasy izay efa tototry ny fahasahiranana. Fanadiady. Laha ny teny amin'ny lapany anteny meram-pirenena Tsimbazaza ny herinandro lasa teo ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana na ny LFI ho an'ny taona 2024. Voatazona ny fisondrotan'ny aba alaina amin'ny fifanankalozam-bola eo amin'ny finday saingy miova ny kajy hitondrana izany. Mifototra amina FDB efatra ny LFI 2024. Vinavinaina hiakatra 500 ny ari-karena faobe ho an'ny taona ho avy ka azona izany ny sehampiariana voalohany sy faharoa. Vinavinaina hiakatra 425 faingo 4 miliara ariary ny vola azo amin'ny alalan'ny hetra anatiny. Ahena 470 faingo 4 miliara ariary ny fandaniana ho an'ny fampandehanan-draharaha
ho an'ny taona ho avy raha ampiakarina 5,703 faingo 4 miliara ariary kosa ny famatsim-bola n'ireo tetikasa goavana eto amin'ny firenena. Maro ireo hetra ampiakarina amin'ny taona ho avy. Sarotra ho amin'ny malagasy anefa ny aina izany no ny firenena izay efa miaina anaty fahasahiranana tanteraka. Hiteraka voka-dratsy isam-batan'olona izany raha ny fanazavany ny mpamakafaka politika. Tompon'andraikitra voalohany amin'io ny solombavam-bahoaka nandany io teto-bola io. Tompon'andraikitra aloha ny député izay nandany an'io lalàna io satria nareo no solon-tena amin'ny vahoaka ary raha mahatsapa ny hirifiriny vahoaka nareo dia tokony nandinika tsara mialohan'ny fanapa-kevitra no raisinareo. Ny makasika ny resaka lalàna ny amin'ny resaka ahetra zafatoko momba ny hetra be dia be ataoko hoe secteur izay atao hoe azo ataony mitrandraka sy mampiditra n'ireo secteur informel atsofoka anatin'ny secteur formel afatsika mampiditra hetra ho an'ny firenentsika. Kanefa moa tsy miditra amin'izany ny fanjakana fa ny zavatra efa miodina no ezahana akana ny hetra ampiakarina zay hetra zay. Raha resaka tsika momba ny atao hoe fampiasam-bola avy any ivelany maketo Madagasikara dia tokony sokafana malalaka ho an'ireo mpampiasa vola rehefa mametraka tsara ny condition ny firenena malagasy hoe azo atao tsara ny mampiditra an'ireo mpampiasa vola tsy tataovana n'le atao hoe pourcentage zay ilaitsika ty tsindriko kely ty. Misy antony maro ihany koa mahatonga mpamatsy vola nanemitra ny famoaham-bola ho an'ny Madagasikara. Mahatonga ny mpampiasa vola avy any ivelany tsy maketo amintsika dia satria zay akamakama ny mpitondra sy zay manome pourcentage ho an'ny mpitondra ihany no afaka miditra eto Madagasikara. Kanefa ny atao hoe malalaka ny sehatra ny fandraharana zay ampidirana an'ireo orinasa avy any ivelany hampiasa vola eto amintsika raha ohatra ka avela malalaka reo mpisehatra amin'izay fampiasam-bola zay dia be dia be ny vola hiditra amin'ny kitapoketra. Zany hoe misy fomba tokony dinina hafa zany fa tsy priatina foana le fiarahamonina satria efa tena sahirana sy mahatra malagasy. 7% tamin'ireo solombavam-bahoaka 7% ny fidy no nandany ity volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bola-panjakana ity tamin'ny endriny tsy nasiam-panitsiana sy tsy nasiam-panivana ary mbola lany tsy nasiam-panitsiana teny amin'ny antenimeran-doolona ny fandaniana izany. Vaovao sosialy kosa indray no tanterahina androany ny fizarana kopia faobe ho an'ny mponina alasora manodidina ny 200 no ny sitraka ety andian'ny faefatra ity. Ito iatrany mihetsika toy izao raha ny fanamafisana ny ben'ny tanàna ampisolo-toerana ao amin'ity communauté Germain Menjanahary Andry Rakotomala. Olona manodidina ny 200 no ny sitraka kopia faobe maimaim-pona teto amin'ny komina Alasora. Andian'ny faefatra amin'ny fanaovana izany no tanterahina teto amin'ny Kianjamaitso Alasora ity. Tetikasa izay natomboky ny ben'ny tanàna teo aloha Jimirandriantsoa izay lasa kandida amin'izao fotoana ny toizana ankehitriny izao hoy ny ben'ny tanàna mpisolo-toerana raha nitondra fanazavana makasika ity hetsika ity. Izy moa zany dia efa projet ny ben'ny tanàna teo aloha dia manatanteraka izay satria izao vao vita tanteraka ny fanatanterahana ny pitsopitsy ny ara-taratasy 200 isa eo no ny sitraka azy dia misy moa zany tsy tonga vitivitsy kely eo angamba tsy tonga tamin'izy ireo. Raha nydingana moa zany dia nanao antso ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana zany tonga teto ny Rotary Club rehefa nanao antso ny ben'ny tanàna Rotary Club Manjakamiadana dia nanaparitaka zany tany amin'ny Fokotany dia ny Fokotany no nilaza tamin'ireo mponina Alasora dia mponina Alasora tonga izy tamin'ny fotoana izay fanomezana dia tanteraka somatsara zany teo anoloana ny fitsarana. Antony maro no mahatonga ny mponina eny Alasora mbola tsy manana kopia na aterahana amin'izao fotoana ho iatrany ny fanamafisana. Isan'ny antony voalohany amin'izany ny fahasahiranana na mianatra amin'ny isam-baravarana ka mahatonga ny ben'ny tanàna teo aloha namolavola ny hetsika toy izao. Ny antony maro dia maro fa anisany olazaiko fotsiny ohatra hoe amin'ny fahasahiranana resaka fahasahiranana na ny fotoana andehanany akaty amin'ny commune raha natanteraka an'izany dia tsy manana izy eo koa tsy fahalalana izay efa miezaka izay mampahafantatra tsara an'izany hoe fananana kopia mo an'ny zaza zany eo ihany koa ny problema na resaka tokantrano satria mety misy miteraka tsy manambady dia miteratera-poana le olona dia tsy manatanteraka an'izany izy amin'ny fotoana izay tokony hanatanterahany an'izany. Raha ny fanazavana dia maimaim-pona avokoa ny fanatanterana ny asa amin'ity hetsika ity.
afaka manantona eny amin'ny fokotany sy ny commune misy azy kosa ireo olo-pirenena izay tsy nahazo kopia nozaraina raha ny fanamafisana. Mitondra otrikaina maro ny fihinanana trondro. Raha nitaremarika ny taona 2022 no jerena dia ny iray apafolo ny filana eto an-toerana ny voasan'ny famokarana trondro eto Madagasikara. Vokany miteraka fitraikany amin'ny vidiny sy ny fanjifana trondro izany tapidina ny famokarana izany. Sitraka tovina ambitso Mathieu Prince. Tilapia, carpe, fibata ary trondro gasy ireo ny karaza trondro amidiny ireo mpivarotra trondron-dranomamy ary ny trondro tilapia no be mpanjifa indrindra. Matomboka amin'ny 4,100 ariary ny fanjifana azy ary mahatratratra amin'ny 2 ariary izany arakaraky ny habeny sy ny karaza trondro. Amin'izao vaninandro izao dia tsy mandeha ny tsena raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Zao aloha tena tsy moalafo mihitsy nefa tsy arakaraky ny tsy fisiny. Zao nefa fa amidy ny rano ohatry ny hoe beloa zao fa amidy tamin'ny 5 androany zao amidy ny beloa dia miandro vaso indray to. Arakara ndraindray ara tena tsisy tsena mihitsy zao e. Rehefa le mandeha iny izy dia lany foana dia rehefa tsy mandeha izy dia arakarany ihany. Ndraindray ara ianao tsy miparivo ny andro tsy malafo koa fa zara fa malafo 3 kilao 4 kilao 5 kilao nefa rehefa tena mandeha ny tsena laninao raha 20 kilao ary 30 kilao isan'andro hoe maka foana tsy mahalafo izay zao ny entana lafo. Mbatonga zaka reny zao dia atao fondation aty izay ma. Raha tokony ho 7,3 hetsy taona ny filana isan-taona eto an-toerana dia 3 alina taona ny famokarana trondro teto Madagasikara raha ny taremarika ny taona 2022. Isan'ny antony mampiakatra ny vidin'ny trondro izany satria tsy maharaka ny tinadiny tolotra. Mitondra otrikaina maro amin'ny vatan'olombelona toy ny protéine, vitamine ary hery ho an'ny vatana nefa ny trondro. Tsara ihany koa ny fihinanana azy indroa isan-kerinandro. Vitsy ary tsy mahatakatra ny vidin'ny trondro anefa. Ny ankamaroan'ireo malagasy ka zara raha mihinana izany ao anatin'iray volana. Tsy dia trondro ranomasina fihinako matetika fa tsy dia mahatakatra le tilapia tsotra fa tsy indraindray ihany fa trondro ranomasina no tena hohaniko amin'ny ankapobeny. Raha zisaina amin'ny ratsan-tanana angamba dia indray indroa e. Tsy indraindray tena efa ela be zao mihinana farany. Tsisy vola aby, tsisy vola moa dia lafo dia lokaloka kely eny dia vita fa tsy hoe voatery rehetra. Tsy ampamokarana ahitana tombony ny fiompiana trondro. 17 ireo antsoina hoe emergence piscicole eto amintsika raha tokony ho 70 isa izany mba hanatrarana ny famokarana isan-taona izay 7,3 hetsy taona izay ho kendrena ihany koa ny taona 2022. Pejiny fahasalamana tsy mamaly filanimponina ankehitriny ny fitsaboana atolotra azy ireo na ny fotodrafitrasa na ny fampitaovana na ihany koa ny isan'ireo mpitsabo dia tsy mahasahana ny filana. Tsy zarizary ny 2,900 ny tompitsaboana fototra eto Madagasikara raha nantontanisa teo anivon'ny Cour des comptes. Sitraka tovina mitso Mathieu Prince hatrany. Ny 2,900 ny CSB eto Madagasikara dia tsy zarizary avokoa na ny lafiny fotodrafitrasa izany na ny lafiny mahaolona raha nitaritra ny teo anivon'ny Cour des comptes. Raha nitaremarika voaray hatrany dia dokotera valo eo no misahana ny mponina ray hetsy raha eto an-drenivohitra ary mpitsabo iray ho an'olona 5,3 alina ho an'ny tontolo ambanivohitra. Ankoatra izay, CSB 90 amin'ireo 70 nanaovana fanadihadiana dia tsy misitraka herinaratra araka ny tokony ho izy avokoa ka zary lasa sakana amin'ny fitiliana sy fitsaboana ireo marary tonga eny an-toerana izany. Ny ankamaroan'ireo malagasy kosa anefa dia misafidy ny hitsabo tena eny amin'ny ivon'ireo CSB 2 avokoa noho ny sara-pitiliana sy ny fitsaboana mora kokoa raha ampitahaina ny amin'ireo tompom-pitsaboana hafa. Any amin'ny privé mandoha vola fanafody sy ny hôpitaly. Eo amin'ny fanafody misy apahana fanafody vidiana na ny amin'ny CSB 2 fa misy kosa tsy vidiana. Mampatonga ireny reny mba moramora dia amin'ireny olona mandeha tsiny. Privé ne tsara le privé fa io koa miankina amin'ny fahafahana ka. Tanao fa le fiainana amin'izao efa tena manahirana be ny sakafo hohanina azo efa tena sahirana mihitsy. Ka raha ohatra ve hoe misy vola tokony entina any amin'ny anina raha mbola vita ny CSB dia aleo makany. Dia le fanafody moa zany rehefa hoe izay tsatsatsatra ny kely eny amin'ny anina eny dia ireny no vidiana fa
tsy matakatra n'le vidim-panafody teny efa mialafo daholo mihitsiny. Ankoatr'izay, sarotra nahitana fanafody an'ireo toeram-pitsaboana fototra na dia efa misy toeram-pivarotana fanafody azy ka voatery mitady any ivelany ireo marary. Ohatra ny vidiana daholo tena vidiana daholo. Za zao teo zay nisy accident de travail zao talolo teo zay fanafody taty aoriana tena mbola sahirana mihitsy ny avao nahita le izy na CSBD raha tsy hanana ny CSBD mihitsy le fanafody dia sara tena gaga. Izany tsy fampiny izany indrindra no nahatonga ny kandida eto Antananarivo larana faefatra Ravalomanana Tojo ametraka ny resaka fitsaboana araka ny tokony ho izy amin'ny alalan'ny fampitomboana isan'ireo tompom-pitsaboana fototra anany CSB2 anatin'ny vinanasany. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany fitsipaham-pitokisana roa no nanozongozana ny gouvernemanta frantsay no tariny Michel Barnier ny nouveau front populaire sy ny rassemblement national no nametraka izany ary dia nolaniny ampanim-betsaka amin'ireo solombavambahoaka fanadidi. Nolaniny teny miaram-pirenena frantsay omaly ny fitsipaham-pitokisana ho amin'ny premier ministre frantsay Michel Barnier napetraka ny antoko nouveau front populaire na ny FNP. Solombavambahoaka araiky amin'ny telopolo sy telonjato no nandany ity fanonganana ny premier ministre ity, izany hoe mihoatra ny vato 340 amin'ny maro anisa takina izay 8 nanosika ny premier ministre Michel Barnier ametra-pialana ny fahalan'ity fitsipaham-pitokisana ity. Ny fikasan'ny premier ministre ampandany tsisy fifidianana ny lalàna momba famatsiana amin'ny fiahiana ara-tsosialy no nahatonga ny FNP nametraka ny fitsipaham-pitokisana. Ary mbola nisy koa ny fitsipaham-pitokisana faharoa napetraka ny rassemblement national kanefa tsy nanan-kery izany noho ny fisiany fahalan'ny fitsipaham-pitokisana voalohany napetraka ny FNP. Tranga tsy fahita tao Frantsa tato anatin'ny 90 taona izao zava-misy izao ary dia mitondra ny firenena any amin'ny tsy fahamarinana toerana ara-politika sy ara-titibola izao. Raha tsy ahivina ny taona 2019 no nandaniana ny fitsipaham-pitokisana voalohany teo anivony teny miaram-pirenena frantsay ary nitarika ny fametra-pialany gouvernement Georges Pompidou izany. Raha ny fantatra dia neken'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny fametra-pialany gouvernement Michel Barnier. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao man'ny fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.